Tompoko las tompoko vavy atolotra indray ny arabo amin'ny ity hariva ny alatsinainy fa 1/20 ny volana Desambra taona 2024 ity. Tahaka ny mahazatra rehefa toy izao dia fandarina dinika no arahinao. Eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS amin'izao ora sy fotoana izao mihazakazaka ny toetra ara-pirenena. Io ihany koa ny makasika nyity resaka amsabotsy izay investiture raha izay no tena malaza anazy ny mahazatra ho amin'ny filoha vaovao hitondra ny Madagasikara. Ho amin'ity androany ity sika nanasa an'ireto ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foko samihafa eto Madagasikara ireto tsara resahana ny hevitry zareo amin'ny ray aman-dreny mifahitany manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao fa io ihany koa ny hetsika izay karakarain'izy ireo ny 17 sy ny 14 ny volana Desambra ho avy izao atao eto Antananarivo eto hiresaka makasika an'izay izy ireo fa hiresaka ihany koa ny momba ny toedra raha-pirenena ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny misy enina amin'ny rahalahy izy ireo niakatra ifandimby eto amin'ity plateau-ny fandarana dinika ity ho amin'ity anio ity ny voalohany amin'izany dia Andriamatoa Rakotondrasoa Noël filoha nasionaly ARFM na ny anteny miran'ny ray aman-dreny foko eto Madagasikara izy no ato amin'ny avanako ato makasitraka anao tompoko nanaiky ny vahiny atao anatin'ny fandarana avy eto amin'ny faritany Antananarivo moa ianao tsara marina ihany zay hitondra ny hevitra sy ny makasika ny fiainam-pirenena. Eny tompoko voalohany indrindra aloha dia misaotra ny MBS nanasa ary miarahaba koa ny zay rehetra mandre zao fandarana izao ny ankasitrahana mifaka ny fanasana ary eto koa zay dia mbola manamafy ihany mikasika ny fanasana fa izay rehetra manasa na avy aiza na avy aiza dia manantona ny ray aman-dreny ary afaka miresaka mazava tsara ankitso-po sy ampitiavana. Ny amty ity dia ny MBS no nanasa ka ny voalohanteny aloha angambany dia miarahaba ny vahoaka malagasy zay manatrika izao fandaharana izao ary ihany koa manolotra ny fisaorana ny tany amin'ny faritra atsimo indrindra fa ireo ataoko hoe fanjakana zay nilolovanay tany atsimo azo lazaina ihany koa hoe firenena raha folo fahagasy satria firenena ny amin'ny isaky ny lohapoko tsirairay isaky ny mifoko dia firenena izany ankasitrahana ary telona tokoa ny fanomezana an-tsodrano ny amin'izay rehetra atao makasika ny raharaha makasika ny tany sy ny fanjakana ankehitriny ary eto izay dia raha manatrika zao fandarana izao dia hitondra fanavazavana misimisy tokoa ny makasika ny ray aman-dreny foko malagasy sy ny toerana misy azy manoloana ny raharaham-pirenena. Voalohany indrindra aloha ny anteny miran'ny ray aman-dreny foko malagasy amin'ny malagasy azy dia izy no mitana ny hazo manga pirenena mitana ny hazo manga ny foko ary mahafirenena iray any Madagasikara dia ireo firenena maromaro ireo no mitambatra mahatonga le firaisam-pirenena. Ny ray aman-dreny dia tsy mitanila ary azo lazaina hoe alokalopahendrena ary arofanina miaro zay mety fioara-pefy manoloana indrindrandrindra ny asym-piandrianam-pirenena sy ny vahoaka sy ny loza anjoa ny firenena iray manontolo andraikitry ny ray aman-dreny ao amin'ny foko malagasy zay mitana ny azo manga pirenena izany. Faharoa manarakaraka zay ny toerana misy ny ray aman-dreny koa amin'izao dia tsara ho fantatry ny maro fa mizana be tsy mitanila azy dia tsy mitanila tokoa ny ray aman-dreny ary tsy momba tsy manohana na kandida na iza ny ray aman-dreny fa zanany avokoa zay milatsaka eo kanefa kosa tsara ny afantaran'ny olona azy fa ny ray aman-dreny dia mitongilana ary tsy maintsy mitongilana makany amin'ny fahamarinana makany amin'ny rariny sy nitsiny makany amin'ny fanajana ny asa tanin-drazana sy ny asa mpiandrianam-pirenena makany amin'ny fanajana ny asin'ny fanjakana makany amin'ny fanajana ny asin'ny vahoaka ka izay misy an'ireo dia any ny ray aman-dreny mitongilana zany hoe manao zay hamarina amin'ny fahamarinana ho mariny manao zay harariny ny rariny ho rariny ary manao zay ahitsiny ny hitsiny izany no adidin'ny ray aman-dreny ka tsy maintsy ijoroany amin'ity andro ity hanambarana hoe ry malagasy mpiray tanin-draza aloha hoy izao ve ny tanin-drazantsika indro ankehitriny mijoro ny ray aman-dreny manao arofanina misoroka ny loza tsy anjoa ny tanin-drazantsika ka tsara ny afantarany be sy ny maro fa tsy izao velively Madagasikara tanin-drazan'ny malagasy tsy izy io noho izany tokony ho jerentsika ny tena fototra ametrahana ny tanin-drazantsika mitady ny veritsika ankehitriny
zay tsy mbola hita nanomboka tamin'ny 1996 hatramin'izao zay nitoizany ray aman-dreny tamin'ny tolom-panafahana 47 ny lalatsainy ny tolom-panafahana 47 tompoko de mazava le azy hoe miala amin'ny mena sofina fa miverina amin'ny Madagasikara, verina amin'ny malagasy Madagasikara, ny malagasy ny mitondra ny tany sy ny fanjakana. Tsy fankalana olona akory tompoko raha miteny an'izany zay satria zany no afatry ny ray aman-dreny voizinay ankehitriny tonga amin'ny fotoana hanohizana ny tolom-panafahana 47 sy amarana anazy. Eto aho zany de milaza amin'ny vahoaka malagasy mihitsy. Aoko sika tsy akalaza intsony 29 mars 47 raha tsy tanterakitsika ny famaranana ny tolom-panafahana 47, raha tsy tafaverina amin'ny malagasy Madagasikara de tsy tokony akalaza an'izany antsika. Ary raha tsy tafaverina amin'ny malagasy ireo nosy manodidina azy de tsy misy antony andatsatsika ireo ray aman-dreny nodimandry maty tamin'ny tolom-panafahana 47. Fantatsana azy ny fankalazana an'io satria tsy ny malagasy no mankalaza azy fa ny vazaha. Manoloana zany a dia tsara no afantarantsika malagasy fa tsy mbola tompo-tanindrazana tsika hatramin'izao tsika mijoro eto an'io izao. Ka tokony heritreritsika ary tokony hifantoka momba ny amin'ny tanindrazantsika amin'izay hoe ho ataotsika ahoana ary Madagasikara e. Nakaiza ny zazana teraka no ny zazana tsangana no hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ananatsika tsiny, ananatsika fondro eo anatrehan'ny tanomasina izany. Ary tsika no manota fady ny tanindrazana raha mametraka amin'ny firenentsika ho amin'izany toerana zany. Noho izany tokony heritreritra an'izay ny malagasy hoe ho fantarina amin'izay iza ny malagasy ary iza ireo voafolaka botom-bazaha mialatsina an'ilay fitenenana fa tanindrazana ity a tsy somongana ary tsy ho mora maraina tsony ny tanindrazana fa ambara ny marina ny amin'ny tanindrazana. Izay aleo angamba aloha faranakeo ny tenko fa ameko ny ray aman-dreny aty satria mbola misy zavatra hafa ho tenenina rehefa avy eo. Arak'izay eto ihany koa Andriamatoa Andrianantenaina Gabriel avy amin'ny faritany Fianaratsoa hitondra ny fomba fijery ihany koa mahakasika an'izay amin'ny maha ray aman-dreny anao atolotra ihany koa aloha ny araba. Avy hatrany dia ho apetrako ny fanontaniana hoe tsy izy tsony Madagasikara io. Taiza foana ianareo? Hatraiza nanomboka taiza le hoe tsy izy le Madagasikara, inona ihany koa zany le zavatra ho atao anatin'izay? Ya, misaotra na ny fitenenana, misaotra ny MBS Managnasa ary miarahaba ny mpijery ny MBS sy mpiaino ny radio MBS. Indrindra moa le zafikeloko zay miteny hoe batovy kokoa dadabe hoe kokoa prince hoe et ses sœurs. Zaho mifandehany araka mivalatra ny président teo sy tapitra hatramin'ny farany ny tolom-panafahana nataon'ny gasy nanomboka tamin'ny 1896 masika zany nozanahina ka tamin'ny 47 tamin'ny fito amby efapolo sy 700 de nisy ny hesika nataon'ny malagasy teto Madagasikara indrindra moa tamin'ny faritra Asimosignana, Moramanga sy faritra Asimosignana vohipeny Manakara igny. Be de be ny maty tamin'izany Manaliny ny maty. Ka zay voalaza teo hoe ataosika ino ary ny olona maty, nrazana maty tamin'izay fotoana zay. Ny vokatry zay sy fahatongavan'ny hatramin'ny farany zay tolona zay de misy zavatra be de be zany mbola sisa zay natao hoe farasisa ny fanjanahana. Manao ohatra zany ohatra sosotra hoe raha anao zany mahandro vary asinao rano, asinao kitay, mangotraka ny vary dia na le kitay na charbon sy ampy na nitondrana rano ny vary manta zany. Sy masaka tsara zany le vary hatramin'ny farany. De zay tonga eo ahandro ny vary anoiny fandrahoana vary igny zany de tonga lafatra. Hoe na moaka le vary manta moaka na botraka ny vary, zay mahatonga asika io zany. Ya magnome ohatra fanohitra amin'izay. Ny Vietnamien zanatany Fransay i Vietnam. I Algérie zanatany Fransay ihany koa. Fa nefa gn'any firenena roa tontareo niady tonga hatramin'ny farany gn'anazy ny tolom-panafahana. Vietnamien 1954 resy tao Dien Bien Phu ny Fransay nitohizany gn'Américain jusqu'à 1975 resy koa gn'Américain. Aiza ny toerana misy ny Vietnam zao tena ambony be zao amin'ny fitondrana ny tany
lasa ara-toe-karena koa zany gn'adiny am'izao fotoana zao a, efa firenena efa émergent, efa agnatin'io BRICS io angamba na G20 io Vietnam, dakan'izay koa i Algérie. Am'ireo firenena roa reo a farafahakeliny a niala siny tam'ireo noho ny fanjanana nataony, noho ny zavatra lehibe simba tao amin'ny firenenareo ny Fransay. Asa angamba zay misy i Macron niala siny tagny Algérie tamiery-taogna. Hatram'izao nefa ny Fransay mbola tsy niala siny teto a Madagasikara, tsy mbola nidemande pardon kasika nefa amin'olo be dia be teto. Ao zany mahavoasika an'io zany ka isika nefa am'izao fotoana zao sy anana paikady hoe hiady indray mandeha. Fa io 13-14 io zany i 13 fa 14 ny volana Desambra afaka ampisy io zany. Io zany ny fomba hoentsika malagasy zay tarehiny ray aman-dreny ara-drazana na ara-poko hoentina tediavana hevitra, tediavana paikady, hoentina hanafaka asika, hamita hanody hatramin'ny farany ny tolom-panavaha asika. Zay zany ny eritreritry ny ray aman-dreny amin'io. Ka aoka nareo zany zay satria zay ray aman-dreny magnelagnelagna zao ma zany de manana problema ihany, satria ny mpagnelagnelagna zay miditra ampovoany. Zay zany sady tsy mandany amin'ny asy, tsy mandany amin'ny aroa, kanefa araka lazan'ny président teo hoe mirona any amin'ny manana ny fahamarinana, manana ny hasina ny ray aman-dreny. Ka matetika zany ny olo mampisaraka ady tahaka an'izao mety misy balle perdue ihany avy amin'ny gn'andaniny zay sy makasitraka na ankilany zay sy makasitraka, fa atrehanay ray aman-dreny zay adidy zay, adidinay zany zay satria iza koa magnanano an'izany raha sy manomesika haizao. Tegna zao zany rehefa bafitopolo taogna mahery, ka zay gn'angamba gn'adidy mbola sy vita teto amin'ny tany masina ety a. De ohatrehanay zany fagnatanterana zay na ho mafy na ho mora amin'ny fanafahana ny Madagasikara amin'ny vahoan'ny mpanjanaka teo aloha. Efa nisy ihany ny ady araka ny lazainareo mirahalahy teo ny makasika ny taona 1770 tsy tonga le izy, tsy vita hatramin'ny farany ianareo. Maninona ny aty aorintsika zay vao mihetsika amin'izay 10 taona mahery aty aorina zay vao hoe tsy tokony fitaina ve le ady sy ny makasika an'izay ny resaka ihany koa ianao ny resaka Îles Éparses na Ilanosy ananantsika. Efa nisy ihany ny ady ny tao aorinan'izay tao amin'ny fahazonan'ny fahaleovanteny zay. Saritsariny ve sa hoe saritsarina ve izy ireny sa ahoana le ady, sa inona ny antony mahatonga an'izay hoe fa 10 taona mahery aty aorina zay tsika vao iverina amin'ny ady natao tany aloha ndray. Marina mihitsy zany teninao zany. Matoa zay zao vao mitsangana de matoa zany mitsangana am'izao de misy antony, satria navela mihitsy aloha andeha ny zavatra rehetrarehetra ahafantaran'ny malagasy hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana, zay vao manoro. Satria raha any amboalohany miteny ohatrany hoe tsy ampy le pirofo anapirofona fa tsy zao marina i Madagasikara. Tonga zany zao ny fotoana ao amin'ny fotoana tsara sy mety indrindra zao fijoroan'ny ray aman-dreny zao ampahafantarana amin'ny malagasy ray manontolo hoe mifo azy am'izay fa tsy izy io Madagasikara natrehantsika fa izao no izy. Zay zany mahatonga any mitsangana am'izao fotoana zao. Ary ny fitsanganana am'izao fotoana zao koa tsy hoe mitsangatsangana fotsiny am'izao, fa efa nisy fifampidiniana ela. Ary efa nanomboka tamin'ny taona 2018 nanomboana an'izany 5 mai 2018. Zay tamin'ny 5 mai 2023 teo vao nifarana le dinika hoe hoaiza am'izay ny fomba hitondrantsika an'ity makasika any amin'ny firenena ity, de izy io hitanareo io ankehitriny. Zany hoe fa tao anatin'izay zany ny ray aman-dreny no efa nieritreritra. Fa saingy izao kosa jerevana amin'ny toerana sy amin'ny fotoana tena mety tsara indrindra amin'ny anaovana azy, de izy io mipotra zay manambara azy amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Misy fanontaniana anankiray moa teo nanontanianao. Tiako toizana kely ihany angamba ny makasika an'le hoe mijoro ianareo zao androany fa zay vao tena hoe vonona ijoro eto le fotoana mety. Inona lay singa mamaritra an'izay hoe na manamarina an'izay hoe tena fotoana tokoa androany ny ijoroana tampotampokeo. Fotoana ary tena porofo mitohaka amin'ny tendany de ity. Ny tanjon'ny tolom-panafahana 47 malagasy am'izay. Malagasy mitondra ny tany sy ny fanjakana. Rafi-panjakana malagasy no mipetraka. Ankehitriny tsy zay no mipetraka. Miala indray ny malagasy fa ny vazaha no mitondra ny tany sy ny fanjakana. Asa raha
porofo mitoaka amin'ny tendrany zany io. Faharoa manarakaraka an'izany de zao, raha tsy malagasy ny mitondra tany sy fanjakana de tsisy nininay ho tsara eto Madagasikara, tsisy raha anjary. No zany tsy tokony anatena zavatra manjary zany tsika satria tsy tsika no mitondra ny tanytsika. Tsy fankalana olona zay fa le rafitra mihitsy. Faharoa manarakaraka an'izay de tsara ny afantarantsika malagasy hatramin'izao fa zao i Madagasikara dia firenena voazanaky ny mpanjanaka voazanaka ary mpanjanaka voazanaka no anjanaka ny Madagasikara, de izay foana ve ny lalana hitondrana ny tany sy ny fanjakana. Malagasy nefa ankehitriny efa maty tanteraka mihitsy, maty mialohan'ny fotoana fahafatesana. Ny marary, ny matanjaka sitra tsy miody, ny marefo maty miandry sitrapon'Andriamanitra sisa. Tsy afaka manao na ino zany ve ny fiainana. Jereo tsara mahazo ny any faritra atsimo, de tsy mba malahelo ve tsika mahazo ny faritra atsimo io. Ary tsy antsony fa efa nahita andrenivohitra ary de efa misy olona maty nianoanana. Sara am'zany no antony mahatonga anay tsy maintsy mijoro an'izay mampafantatra amin'ny malagasy hoe mieritreretra ianareo zay mbola manina ny maha malagasy ianareo, zay mbola manina ny asy ny fizina maha malagasy ny malagasy, zay mbola manana fahendrena ihany koa, zay mbola mahafantatra fa azo Madagasikara fa tsy amin'ny vazaha. Tokony hieritreritra am'izay ny malagasy teratany tompony hoe anay Madagasikara ka tsy ho avelana intsony manomboka amin'ity manomboka an'io 13 14 zay anasana ny rehetra ao amin'ny ilay voatela io etsy Andavamamba. Zava-dehibe mahakasika ny firenena no ao ka zay rehetra mahatsapa-tena fa mbola malagasy de tokony ho ao. Fa kosa zay efa voaozona ho botom-bazaha atao tena akory moa zay anjaran'izay efa vonina ny anompo izy ary efa tsy mieritreritra maha malagasy azy tsony. Ka tsara ho fantatry ny malagasy zany manomboka hoe iza ny malagasy ary iza mibotom-bazaha. Mialatsiny am'ilay fitenena fa somary mafimafy fa tanyrazana tompoko tsy ho moramoraina intsony fa tsy maintsy ambara ny marina mahakasika ny amin'ny firenena. Izay no izy anjarantsika rehetrarehetra mieritreritra fa io Madagasikara io efa midaboka amin'ny tany izy io ary efa ho faty izy io ka iza no mamelona azy. Tsy ny tarana no mamelona azy ka mitsangana am'izay rehefa mahatsapa-tena hoe taranaky ny malagasy mahatsapa-tena fa mbola malagasy manam-pahendrena vonona hitatana ny firenena kisiposy ampitiavana de mitsangana am'izay mba porofo fa misy ny fanantenana fa ho avitra ty firenena ty. Zay zany fa rehefa avy moa zany aleo meko andray aman-dreny aloha fa isan'ny fantaniko ihany koa Andriamatoa Andrianantenana Gabriel ny mahakasika ny hoe ny tolona isan'ny ataontsika hoe raha ny tantara ny jerena ny famoritana sy ny resaka demokrasia isany hoe tolona antony na tonga ny hoe meo fahaleovan-tena izahay ankoatra ny resaka ny hoe tany any Madagasikara. Ato amin'ny afisinareo ato moa ny hoe fikaonandony ray aman-dreny tompony Madagasikara. Tompony Madagasikara ahoana moa zany raha ny volana jona no efa fantatritsika fa nanana an'izany ataontsika hoe zom-pirenena frantsay zany filoha teo aloha mbola ataoko hoe teo aloha izy satria mbola tsy vita ilay investiture zany amin'izao tsika milaza an'izay hoe tahoara fa ho alaitsika amin'izay ny atsika satria atsika io raha zao ataontsika hoe rivotry ny politika sy ny resaka famoretana tahaka ny tranga tany aloha ihany ve mety anahoana ny mety hotohy any tantara satria anao laza teo hoe tsy hiditra amina resaka fitakina mafimafy tsonray ve sa ahoana ny mahakasika amin'izay satria tsy maintsy ho zay no endrikendriny raha le tantara ny jerentsika. Ay misaotra toizako zany le ohatra meko zany ny ady fanafana tamin'ny hatramin'ny samy 47 avao fa nisy ny mena lamba, nisy ny VVS, nisy ny mpanao ady anatakata sy nahomby hatramin'izao. Ny dikany zany dia le aretina zany sy sitrana hatramin'ny fakany. Ohatrany hoe miady amina tazo moko asikany de omena livakiny na omena paracetamol zany le vonintazo zay avao zany. Kanefa sy diovina hatramin'ny fakany misy zany le aretina hoe tokony mampiasa moustiquaire, tokony madio ny toerana hipetrahana, alaina aby le lobolobo mba sy hisian'ny moka tahaka an'izany zany mahavoasika an'io zany. Tamin'ny 1958 déclarena hoe nahazo République Madagasikara.
de narahana faleovan-tegna tamin'ny 60 dia sy ampy igny de nisy grevy tamin'ny 1972 tolom-panafahana io zao 72 ara zao de sy ampy igny de nisy 91 1991 sampy igny de nisy 2001 2002 hatramin'ny 2009 2018 hatramin'izao dikan'izay zany tsy mbola sitrana hatramin'ny fakany zany le aretina ka ano nagnazava teo hoe sarotra ao ny divana ano manarany fitaovam-piadina amin'izao fotoana zao fa de zay fikaonandoha zay zany natao hanafahana ny Madagasikara amin'ny vahohon'ny mpanjanaka anazy hatramin'izao zany ny zavatra misy ane de zao firenena malaza hoe matanjaka Madagasikara nefa dia mahamenatra anteny chiffre ty statistique ty hoe 124e sur 125 sika ny amin'ny faransiana ara-sakafo malnutrition zany hoe zany raika avao zany gn'afara sika zany asa manzay Sudan du Sud de magaganahy zany sisy olo taitry io ane zany le endriky le fanjanahana io zany sy mahaleo tegna na haniko haniny tsy vitany gasy mbola endriky zany io magnisany manaitra ny ray aman-dreny zany zay zavatra zay hoe de ahoana re mahatonga be de be gn'antony agny amin'ny sud-est ma zany de be de be matina veveo sy ny sisa regny maty mosary après ny cyclone regny tsy matsapa ve tsika hoe tsy ampy ve zany lay ataontsika hoe fanampiana ataon'ny fitondram-panjakana ny resaka vary mora sy le tsinjotsindro samy hafa reny mahatonga an'izay tokony ho taitra sa ya zany hoe izy ma zany tsy ampy zany dikany fa c'est tout un système zany io mbola agnatina système néocolonial sika zany am'izao fotoana hatramin'izao de sa afaka magnavy-tegna ny gasy na ny mpitondra toerana io zany sy mahay na sy mieritreritry hagnavitra ny gasy zany eny izy io hoe ka raha ny tena ny tompony zany mitondra eo sy ho tahaka an'izao ny zavatra manjosika satria be de be ny zavatra agnatin'io ao ny fanagnantany ao ny gouvernance ao rehetrarehetra ka izay zany volazana teo moa zany hoe le démocratie sy ny sisa eo zany ny zavatra hidivanisika an'io sy misy sampy ny démocratie eto Madagasikara na mihemitra raha fetaoko anazy misy fotoagna mba miakatrakatra ihany fa izao zany izy mihemitra izay zany sy hoe divana amin'iza zay ao fa le rafitra misy ny aignasikany mahatonga an'io ka ny ray aman-dreny amin'io fotoagnan'io 13-14 io zany raha miresaka amin'ny samy ray aman-dreny ary hisy malagasy hafa koa tonga ao sy voatery ray aman-dreny de handinika ahoana ary ny fomba hoentrysika hagnavitra ny firenensika fa ny firenena hafa avitra ihany nagnino sika sy avitra isika ve voaozona mo tahaka an'izao fiainasika tahaka an'izany karazana réflexion atao zany io fisaignana atao zany io de eo zany mitarika amina zay adevitra zay mitarika amina hoe soakevitra atao zany de mety moa zany fa zay misy ny izy hisy rafitra hova misy zany amin'ny fitantagnana ny firenena zany na hiverina amin'ny fahafokon'olo agny mety zay koa ngamba ny iveregnasika na ahoana fa izao aloha sy mety hatramin'izao matoa hoe igny résultat na iza ny agneky na iza ny sagneky 124e sur 125 sika olo raika avao zany gn'afara sika iandry 126e sur 125 ave sika vao taitry zay gnapetrako isan'ny tiako antanina ihany koa Andriamatoa filoha nasionaly ny hoe inona zany le force exécutoire satria to mitompo tepitra fatratra ihany anareo natale zay tompony Madagasikara inona ny zavatra ho andrasantsika ao arin'io 13-14 ny volana Desambra ya le izy zany efa mazava sy miariary zao manoloana ny lisy mpifidianana teo sy ny olona tonga mifidy ny force exécutoire zany raha faritana le izy de ny hoe reo malagasy mbola manana ny maha izy azy mbola manana ny asina maha malagasy azy mbola manana ny asiny fizina maha izy azy zay tsy tonga ny fidy fa raha ohatra izy ka nanaiky hoe ity fifidianana ity katra no ilaitsika de tonga marobe reo amin'ny sitrapony zay tsy mila etanina akory tsy mila etanina akory malagasy io de tonga
am'izay ilana azy indrindra fa mikasika ny fifidianana makasika ny firenena zany hoe tsy nandaitra ihany ny antso nataon'ny vondron'ny kandida hoe aza mifidy raha toka tena nilaina ilay fifidianana tsy tsara an'izay a zany fa le zavatra misy hita maso no resahako zany hoe tsy anjarako mitsara hoe nety na tsy nety nataon'ny tarina ny tari fa le zavatra misy natrehantsika de zao ny tsy tonga ny fidy maro aloha ny tonga ny fidy koa mbola zarazara ny vato ka raha iteny anao force exécutoire de mazava le izy fa ny maro anisa de mbola manana mamalagasy azy reo manam-pahendrena reo mbola manana ny zo mamalagasy azy reo mbola mana mieritreritra fa azy Madagasikara de mbola maro zay ary tikatra angamba ny tena atako hoe lehibe indrindra tam'ty fifidianana ty ny tena nanam-porofona fa ny malagasy tompo ny tanindrazana tsy tonga ny fidy fa le voavidy vola sy le voarebireby etseroa no tonga ny fidy fa le tena tompony zay nangina tsy tonga ny fidy ka am'ty ezaka zay atao amin'ny 13-14 ity am'izay a no ifampiresahan'ny tena tompony de ataoko hoe tompony zany a le tanany hazo mangam-pirenena miaraka amin'ny vahoaka malagasy zay tonga ao ry ray aman-dreny isapokony rehetra zay tsy akanavaka zay mbola tononkety mola izy rehefa aveo amaranako ny teniko ka ny force exécutoire de mazava ho azy fa ny malagasy rehetra maro anisa ny force exécutoire ary zao fanambarany firesahantsika zao de ahafantarany zareo hoe ha zay aza fa mitsangana ny ray aman-dreny andaotsika ary mifampiresaka reo ataoko hoe etanina malagasy rehetra ifampiresaka isaky tokantrano amin'ny toerana rehetra zay misy azy hoe ataotsika hoana ny tanindrazantsika fa indreo ny ray aman-dreny fa efa mijoro ka tokony samy andray andraikitra zay ary oaka fantatry malagasy rehetra maneran-tany mihitsy tsy ny eto ihany fa ny any velany fa ty raha ty a de adidy iombonana ary ny adidy amin'ny tanindrazana de toy ny lanitra ka samy miloloha zay tandrifiny na iza na izy hatramin'ny adala mbola hoendy ka raha mbola manan-kevitra de oraisy natanandroa ary ajaina fa manana ny zo sy ny asina maha-olona azy amin'ny fotoana io ka asaina zany rehetra ho tonga amin'ny fotoana io amin'ny 13-14 ao amin'ny Lille Hotel Andavamamba ny fotoana tsika Live Hotel plutôt azafady ny fotoana tsika ka asaina am'izany a ny loapoko rehetra manakasina malagasy mitondra asina telotroky rehetra manerana ny nosy io ny zanak'arivo isapokony akaiky vilany fenoariny ny lohandrinany sy ny zanak'andrina isa-tsokajy isam-bohitra ny raza ny troky ny fehitry ny tariky ny anarandray ny ampanjaka sy mpanjaka Tagnalamena sy olobe doyen sojabe ny lonaka ny vovonana panina FFKM ny loam-piangonana musulmane judaisme sy ara-drazana ny fiangonana zandriny anaovana azafady ampanetretena ny tsy voatonina noho ny tsy fahafantarana ka tonga ny fotoana ifamatarana koa manainga anareo ampanajana ho tonga anatrika ny fotoana io omemboninahitra anatrika izany fiaonamben'ny malagasy izany ny asin'ny fitondram-panjakana hajaina manokana ny filohan'androm-panjakana rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'ny maharay aman-dreny tsy hafa misaraka amin'ny maro azy ireo kandida foloam-pirenena teo na zay rehetra nananeritreritra ny latsaka foloam-pirenena teo tsy misy akanavaka ny fianakaviam-ben'ny folo alin-drazy sy ny fitsarana ary ny firaisamom-pirenena isa-tsokajiny ny loha-pikambanana politika sy tsotra asaina manokana ny mpanabe olo-pirenena ny KMF Knoe sy ny justice EP ary ny sisa rehetra tsy ary votanisa natao izao antso zao amin'ny radio sy amin'ny aino aman-jery mba siroana ny hoe naonany zay no tsy nilazana kanefa ny any ampitan-dranomasina aza nanoratana ko anafarana ny atao tanàna ifampilaza ny amin'ny tanàna fa misy zava-dehibe hodiniana mahakasika ny firenena ny 13-14 eto Androvabe ny Madagasikara Live Hotel Andavamamba ao tsika mahafantatra zay atonjavatra rehetra tokony hodiniana koa manao haingangongotra ny maro ifanafatra trany amin'ny lavitra indrindra ifampitaona fa isy fiaonambe mahakasika amin'ny firenena arahina vondronasa lehibe zay faranana amin'ny fahamaritana feikevitra mamaritra ny tondro zotra malagasy hitantanana ny tany sy ny fanjakana izay atao eto andrenivohitra Madagasikara amin'ireo andro ireo
makasitraka makatelina tompoko Madagasikara an'ny malagasy mahatsanga mahary. Zay angambany aloha de tsy fatako raha mbola misy. Eny ary amaranantsika ny anjaranareo mirahalahy moa zany ireto ray aman-dreny lehibe eto amin'ny firenena ireto. Andriamatoa Andrianantenaina Gabriel angamba no hoentsika amaly ny fantaniana farany de hiditra ihany ndray koa tsika amin'ny reo ray aman-dreny avy amin'ny faritany hafa ny mahakasika an'izay antso samy hafa zay satria tsy anareo rery ny vao ny antso teto nisy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena nisy ny avy amin'ny io ihany koa zao ny vovonina ray aman-dreny panina FFKM ny FFKM maro samy hafa na amin'ny resaka fifampidiniana ny tatabatra zay no avy ny amin'ny 17 sy ny 14 raha toka tsy tonga ny avy amin'ny fitondram-panjakana satria zay foana aloha zany zavatra tazana hatramin'izao lasa mandeha ila foana ilay fanapa-kevitra anaona ny mety hotoyany satria raha fanapa-kevitra ao amin'ny ataontsika hoe avy aty amin'ny andaniny fotsiny tsisy ankilany mety isy fiovana ve sa anakory ny mety ho zavatra ho tapaka ao iroso ihany ve tsika sa tsy ataontsika hoe tsy maro toerana ihany le fanapa-kevitra raha toka izay raha tsy amaly ny fitondram-panjakana inona ny mety ho zavatra ho mesura ho raisinareo na ny hoe zavatra mahakasika an'izay. Raha sy amaly izy sy zavatra azo atao anie satria aminazy ny fahefana fa ity tolona ity napetraka amin'ny hasiny malagasy hasiny tanindrazana ka zany hasina zany sarotra zany mety mbola ahidiny Zagnahary ny fondreo ahidiny Zagnahary ny saindreo sy hagnaraka an'ity resaka hasina ity fa afara ao isokatra ihany ny fony isokatra ihany ny sainy. Sika mpamaky baiboly hitasika any amin'ny Genesis amin'ny Genèse anie zany be dehibe ny zavatra nataony Andriamanitra tany nefa de nagnidy fo nagnidy fagnahy ny Pharaon da tahaka an'izay zany fataoko an'io raha mba manamaky baiboly kely de mitovitoy amin'izay ihany fa de ho hitasika anio mitohiny satria sika maharitra sika tanindrazana ity fa sy hoe fitondrana androany fitondrana rapiso fa tanindrazana masaka ny tanindrazana. Inaraka saratsika ny Flot National ny ARFM Andriamatoa Rakoto Tondrasoa Noël nitondra n'izay fanazavana teo izay teo ihany koa ny ray aman-dreny avy any amin'ny faritany Fianaratsoa Andrianantenaina Gabriel mandray ny vahiny manaraka isika iresaka amin'izao takariva izao ny ray aman-dreny Flot Lefitra ny ARFM avy any amin'ny faritany Thomas na Razafy Mandiny Modeste izy no ato amin'ny akavanako akasitrana ianao tompoko nanaiky na sainy fandarana. Voalohany indrindra dia mankasitraka anareo MBS zay mpiandraikitra nyity fandaharana tsidika moa dinika zay nanasanay ray aman-dreny ara-drazana eraka mifaritra zay tonga eto Antananarivo eto. Manaraka an'izay dia niarabanareo ao amin'ny lafiny teknika zay mikirakira ny bokotra vata maro bokotra ao ambadika ao zay ampitan'izao resaka sy korana eto amin'ny plateau zao any amin'ny tokantrano tsirairay manerana ny nosy eto Madagasikara. Isaorana indrindra tompoko amin'izay fanasana zay ary faharoa dia isaorana ny ray aman-dreny ara-drazana zay tonga eto Antananarivo eto amin'izao fotoana zao zay solona tegna eto zay natongavana eto amin'izao fotoana zao dia faly miarabanareo amin'ny MBS ny tegnanay. Mankasitraka indrindra io ihany koa ny avy any amin'ny faritany Tuliara Andriamatoa Rasandra Triniavo Hozlazy zay angamba ny noko tsy diso izay Andriamatoa akasitrahana indrindra tompoko nanaiky nasaina tatao anatin'ny fandarana ihany koa. Eny tompoko dia zahay koa dia misaotra anareo indrindra ato amin'ny MBS zay nanasanay ia misaotra ny malagasy rehetrarehetra koa zay mijery anay eto satria zahay ray aman-dreny ara-drazana sy ara-poko zao no tonga eto manana andraikitra zahay amin'ny firenena ka izany no tongavana eto. Misaotra nareo ato amin'ny MBS. Arak'izay dia efa fantatritsika fa isan'ny atrika ny fiaonana ihany koa izy ireo amin'ny 13 sy ny 14 fa ho araroantsika ihany koa iresadresaka makany amin'ny ny olana samihafa sy ny hoe fitarainany avy any amin'ny faritany amin'izao fandaharantsika izao iverena kely Andriamatoa
raha zafy mandiny modeste ny avy any amin'ny faritra Atsinanana Toamasina iny a isan'ny nivaivay ny resaka vanisy ny litsia ihany koa zany amin'izao fotoana izao manahoana inona no azo ambara aiza ilay sehatra amin'izao fotoana izao satria raha ny fitarainana tena potika nefa isan'ny tena ataontsika hoe fidiram-bola ho an'ny amponina ho atoerana fa eo ihany koa amin'ny toe-karena malagasy mihitsy a ianao ray aman-dreny avy any amin'iny faritra iny a manahoana ny fahitanany fisotran'izay CAP-reny zay ihany. Misaotra indrindra amin'ny fagnontaniana. Ny fagnontaniana mahakasika ny CAP-rena na ny mahakasika ny vokatra agny faritra Atsinanana sy avaratra Atsinanana ny nosy iny dia tena mampalahelo ny zavatra misy satria ataoko ohatra zao amin'ny letisia vice-président letisia président des collecteurs de letisia ny tegnako tamin'ny 2004 tao Tamatavy fa président zay talohako moa zany lasa nody Zagnahary Tampoka le izy tamin'izay fotoanan'izay dia nitantana an'io aho nandritra ny 2 taona fa tamin'izany fotoanan'izany 7000 francs ny kilo ny letisia tamin'ny 2004 ary zay nititezana fatra nampanaovana formation isaky ny fatra maromaro teto Madagasikara zay zavatra zay hatram'izay ka tsy ary niverina na sy tamin'ity taona 2023 ty no sambany niakatra 6000 francs 6500 francs ny kilo na letisia 2004 ataoko hoe 7 taona zany 2004 7000 francs ny kilo première vague nidre deuxième vague 6000 francs nidre troisième vague 5000 francs 5000 francs hatram'izay ka hatram'izao vao nahitana fiakarana vidina letisia 6500 francs ny kilo na letisia zay mampalahelo tegna mampalahelo ianao mpamboly tegna planteur agny agnaty ala agny rehetrarehetra dia tegna mizaly ny olona satria ny vokatra ambidy mora tsisy vara ny sasany moa nianatra amin'ny teknika varaboly teknika dia tena milofo amin'izay voly zay mitany malalaka fa hatram'izao dia tsisy vidiny zany letisia zany anao raha mahita letisia tamin'izao fotoana zao letisia nampakarina tamin'izao fotoana zao raha ny dossier raha ohatra mitondra taona zay hoe 10 tonnes no entinao 6 tonnes min'iny zany dia efa veriny dossier vidina 20 000 francs ny garaba anankiray zay milanja eo amin'ny 50 kilo zay ny zavatra misy agnatiny mahakasika ny sehatra ny lavanily mahakasika ny sehatra ny lavanily dia eo ny mampalahelo indrindra tegna mampalahelo satria tamin'ny fitondrana zay ny fandimby teo dia mba fantatra ihany nisy lanja ny vanille zay niakatra tany amin'ny 2,5 millions ny kilona litre vanille teo nidigny 1,5 millions nidigny 1 million nidigna 500 000 ny tamin'ity fotoana ity tompoko dia nampalahelo ary nampivarahonsany ny atodohan'ny olona mpamboly rehetra satria nanjanaka fa sy safidiran-tsekoly sony ny fianaran'ny zaza mianatra andrenivohitra amin'ny ambaratonga ambony tsy voantoka sony satria 10 000 francs na 2 francs na 2 ariary ny kilona vanille tamin'izao ambidy antsaina dia atokotokona mbola tsy ary nisy zany atra tamina tany gasy ny tany gasy teto Madagasikara izay zavatra ohatran'izany zavatra farany lafo vidy ary saro mpitandremana zay ny zavatra misy amin'izao fotoana raha iny tapany avaratra iny ny jirofo ohatran'izany ihany koa ny jirofo ohatrina ny vidina jirofo tamin'izay andro amin'izao fotoana dia tena tamin'ity taona ity ngambany vao niakatra teo io no ny fanankianana be loatra nataon'ny vahoaka ngamba tatoato hoe tsy nety n'le fitondrana fa varolavo ny varalila ny vato ny ariakarena malagasy ny jirofo ny vanille tamin'ity izy vao niakatra teo amin'ny 160 000 francs ny kilo ny vidianany le mpanangombokatra tany ambanivolo tamin'izao fotoana zao zay ny zavatra nisy ny fampanantenana nataon'ny fitondrana teo aloha mahakasika an'ireo CAP-rindreo raha nijerentsika nefa ny fampelezan-kevitra ohatrany tombola maro ihany ny olona tonga fahitanao fatsapanao tsy leo avy amin'ny resaka fampanantenana sy ny ataontsika hoe ary amin'ny ambainday ihany le fitadiavan'ny olona mihitsy ny voakitika sy voaelingelo ao anatin'ny lisika nefa rehefa mandeha ny fampelezan-kevitra tao maro ihany ny mpanohana sy ny ohatran'izay leo sa tsy leo tsy fantatra tsy mivery ihany koa ny maro zany zava-misy zany satria ny fiainana ny mora sinjovina indrindra fa ny mpijery dia mahita mitsinjo dia mora mijery ohatra ny mpanao baolina ery mpanao baolina dia miady ery ambony terrain fanenjika tena fandaka fandonka io tena mafy niady atao amin'izany fotoana zany satria miady voninahitra fa tamin'ity fotoanany ity dia voninahitra zany ny divana raha nijery ireto tao analanjoro parteny analanjoro iny jiska agny Ambatsoa tapany iny Maroantsetra Mananara farany tegna nidongy fa tsy fidy ary izahay tsy nisy fa raha nahita reto tao Maroantsetra ngambany iny na tsy diso tena ny barina misy ny lalana mba tsy tongavan'ny mpanao
inona ty mpanao propagandy tany amin'ny faritra iny ka tsy fidiny olona any fa rehefa nandeha ny fotoana kampahigna na premier campagne tamin'ny fifidianana de nisy olombe ary olombo fidy avy any misy nefa misy olombo fidy tany any misy sénateur tany tena hitanao fa tena any zay tsy mila ny andeha hoan'ny olona andeha hifidy andeha ho aty tsy mila vazaha tsy mila zay ny zavatra nisy tanany zavatra fa raha nahita ny zavatra tonga de bariny olona misy ny lalana ny vonoa tapahana reo volobe reo na reto bambo ny afatarany maro azy tena sy valany eo anarabe de asivana fefy misy ny arabe goudron iny de mitapahana iny de ariny vahoaka miandry aty ambadika aty mitondra fanjakana miatriky ndeny ihany io tsy nanala an'izy rehefa nijanona teo iny dikan'izy apakaro ny vidiny vanille anay apakaro ny vidina zirofonay sahirany zahay tsy manankohanina zay ny zavatra natonga zay zavatra nefa gaga ariky ny teninao fa tonga ihany olona ny fidy misy pression atao ambadika tao ary ny olona am'izao fotoana ariky ny bolany tolo hoe zambany tolo alika fa ny olona zambany vola tambazana zany reo olona reo ohatra ny mahatonga maro fa nisy zavatra tsy ary nisy zany antrany enimpolo taona ary nazahoana falevan'ny tegna hoe tsy ary nisy fitondrana avy ety ambony ety nde hitondra vilagny nde hitondra sakafo masaka omena an'olo fa sambany nisy an'izany tamin'izany ary tsy ary nagnatiny ny olona ngela sahirana tary aloha nanomora ny vidiny tegna tsy nisy olona an'izany hoe tia angatondrasana hany masaka ny olona any dika ny hany masaka hohanina zany adiny ray roa adiny zany raha ila indrina de efa miaina ao anaty sinay eo zay zavatra zay nefa marary tsy ary nisy nanao an'izany fa noho ny hanohanana de manao le olona vanilla moa tsisy mpividy zirofo le ohatran'izany bloquena agnaty tragno fotsiny tsisy fantatra ny marotana azy de maty eo agnatiny eo hatramy vola lisana raha maty anatiny eo zay daholo maty antoka daholo ka maroan'ny olona varatra iny tapany asimo ohatran'izany koa misy iny manoro vatomandry iny misy vanilla iny misy zirofo le iny surtout fa ny café moa de tsisy vidiny indrindra tena tsisy tary tsiry fararainy fanjakany eo jusqu'à androany tegna ambany mbola tiany koe zao ny tamin'ny andro Jafy Albert ihany mba niezika ny vidiny café hatram'izay ka hatram'izao de tsy nizay tazony ohatriny nanefa ny kapoaka am'izao fotoana café mo ny vonona natakalo ny soloana vanille ny vonona ny soloana girofle hitrehitra fa io mba anjary arikarena mba ho tsara vao maika potika ny tanteraka le voavokatra ivadika kely any amin'ny tapany atsimo intsika Andriamatoa Rasandra Triniavo Hozilazy ny makasika an'ity resaka pipeline sy ny manodidina azy ity moa zany tsara resahana foana ihany hoe aiza fa io ihany koa ny resaka ataontsika hoe tsy fampitsakafona ny kerea isan'ny mivaivay mahazo ny tapana atsimo iny manahoana ny fitrangany satria lasa izy ireo mantsy lasa saika ataontsika hoe naovana communication sy ny atao kajikajy azona toerana amin'ny akabeany ohatrany toy ny siapiarina vanille girofle sy ny litchi teo ihany manahoana ny tena fitrangany zay ihany inona ny mahatonga an'izay hoe manaiky raha malagasy izay milaza fa tompony Madagasikara atao fitaovana sy atao tohatra fiakarana salan'izay manahoana ny zava-misy ny fanatanterahana an'ireo asa ireo any misatranao am'le fanontaniana tena zava-dehibe tokoa ho ahy zay voalohany teto amin'ity plateau ty satria zaho zay hitanareo eto zao dia mahalala ny any androy tokoa na ny any amin'iny plateau mahafaly ny anaovako azy izay am'izao fotoana zao tsy misy ny fijerena azy tsony ary zay teneninao zay atao fitaovana ny any atsimo am'ireo faritra teneniko reo hakana vola any amin'ny mpamatsy vola atsika zay ny tena izy zany satria raha zahay tao amin'ny sénateur tao tam'izany fotoana zany tamin'ny niaraka tamin'ny arema sy ny tiako Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia zahay no natao hoe tena sakaisy maso mihitsy tamin'izany fotoana zany ary ny rano sotroin'ny arema dia ny eau vive fa ny rano sotroin'ny tiako Madagasikara dia ny cristalline zay tsy mila cristalline mihitsy niady zany ny tiako tenenina eo zany de izao na misy ara niady ohatran'inona azafady zalahy fa matony izy tsika natao solombavam-bahoaka na antemeran'andoolona de misy antongeda-be zay zavatra zay fa aoko sika tsy anao hoe solombavana omby misy député am'izao tsika amin'ny teny zao ny teneniko am'izay valio a raha mafy anao zano eto zao tsy mila jiro zany olo député zany tsy mila lalana ino ny antony satria solombavana omby ka
angalaran'ny ombonay marina ny raison fa angalaran'ny omby ny angalarana ny olona ny angalaran'ireo manambola reo ny ombiny sy ny anina fa tsy tokony atao ohatran'izany kosa le izy mihemotra zany tsika marché à reculons ozy izy ny fiteny tsy mety amiko zany zavatra zany izay no mahatonga hoe mba jereo kely amitsika zay ao amin'ny faritra rehetrarehetra zay olona tokony hisolombavatsika ray zay fa tsy zay olona rehetrarehetra zao zay mila plasy zao de hatao ao daholo za zao tena lazaiko anareo fa azafady amitsika namana zay tafiditra tamin'iny fotoana reny zay nanao CST sy CT za de tsy nakasitraka ny reny mihitsy satria inona tonga ny parlementatsika hidaboka amin'ny tany lazao amiko zany raha tsy marina satria inony antony olona tsy mahafantatra hoe inona moa zany commission zany ve ataonao anatin'ny parlement ianao inona zany vomierany anina zany tsy mety amiko zany zavatra zany hoantony anareo zizy fa zaho tsy manao an'izany ray zay ny tiako tenenina am'izany zany raha io faritra tsimy io eo moa ianareo reo lahy zay solombavam-bahoaka am'izao fotoana zao azafady ry zalahy fa ianareo mahafantatra tsara ianao nareo roa ao ambovombe ao zay pray aperinasa daholo nareo mba jereo zalahy ny fokotsika jereo zalahy reo olona reo fa aza de aza ty tena loatra tsika ohatran'izay koa ianareo ao benenitra ao teneniko zany bemenitra zany teneniko aminareo ato fa ao am'izany tany zany no ivoahany io labradorita zay amboarana n'io iavoloha io ao no ivoahany vatosoa rehetrarehetra misy anaratany ao teneniko aminareo zay atao hoe ianapera izy amy malagasy fa amy frantsay izy zay fakandry zareo vatosoa dia iana pierre précieuse zay ny tena anaran'io ary tena ao no misy ny arena be indrindra amin'io benenitra io ka mitena aminao ao député fantatro daholo zany député ao zany mba aza ty tena re mba jereonareo ivahoaka io za zao no mandeha avy any bekily any mandeha aty abenenitra ho aizy anao za ty da mpiampianatry handeha hangalaky bondekesy abenenitra any avy eo ianapera marary ene zany bondekesiny de rehefa avy eo ndray tsika handeha ho ato amin'ny région tamin'ny andronay nanaovana an'io région rehetrarehetra io 22 izy tam'izay raha tsy diso niakatra 23 am'izao fotoana zao ahoana moa no ahatazanao an'izany tsy tantiko zany zavatra zany ny région anankiray ary district anankiroa fotsiny nefa ao amy région atsimo andrefanao sivy de ahoana ny fampandrosoana isy am'izany rangah na de hoe misy ny fampandrosoana anefa tsy tadidiny zalahy fa ao anatin'io sivy io misy lay atao hoe betioky zany hitatsika io charbon de lasa koa ampany zany ny kaolin rehetrarehetra vohitra firy fanaovana carreau zany anina zany sy céramique reo zany kaolin zany vohitra firifiry zany io bekily io zay misy ny ataotsika hoe ao ny misy ny vatosoa rehetrarehetra ihany ko zany zavatra zany no angatahana amy fanjakana ary marina fa politika any misy ny vanille de omena région nareo ato ny misy ny any tam'izay tamin'ny sila de tena mipetraka mihitsy ny ako fangatana sy neny gouvernement sila tam'izay fotoana zay ta io fa lasa korazana izy tena mitovy amiko ny anao nefa tsy nekena le izy fa tsy mantsy mahazo région zahay ambovombe inona ny ataotsika ao ambovombe eo maninona nareo zay raha miaraka any amin'ny fort dauphin nareo sy tsy ombe zavatra ohatran'izany iny le izy mba dinina le izy nahatonga atsika andeha hanao dima ane Diego nefa ny mpamokatromby ato fianarantsony tokony asiana azy mba hitreretinareo ka izay ny mahatonga mba manaitra foana am'le fanjakana zay tondreo fa tena tsy aritra mihitsy le izy tsy aritra ny atandroy ene zany hoe hitondra ny fianakaviany rehetrarehetra handeha hanao nomade iala any ambovombe tsy ombe siny ka handeha ho any hitady karaha mari amin'ny hafary mafimafy ene zany rangah de eo ao amy fasakarahany eo no ohatrany akory zahay toy inona raha no azo atao mifanakory eo fotsiny mafy ene zany fa de tsy tsinjonareo ve ry parlementa sasany zay tsy miaraka aminay tsony marary ene reo olona reo fa nareo no mihinana tena lazaiko zany zavatra zany marary re olo reo
ka mba hovay reny famindra za tsy nahatonga tena niditra am'ty zavatra ty amin'ny ara-drazany ty de mba hiteny fa hoe tsy lasa tsony zao zavatra zao fa miovatsika alaina moa zany ny fanjakana ary marina ny président eo tsy anavana ny fanasana fa tongava rehetrarehetra ny rehetrarehetra zany tokony tonga rehetrarehetra tonga daolo mba hakana hevitra ary tsy tokony voaka ao raha tsy misy hevitra mivoaka ao aloha satria latsaka ambany loatra itsika am'izao fotoana zao tsy fantatro na mahavaly momba ny pipeline teneninao any a belohany tena misy an'izy io am'le rano atao ampotaky zao za de miteny aminareo fa raha pipeline pourquoi atsika nahazo famatsim-bola amin'io nahazo famatsim-bola atsika ohatra hanao antony ina mo téléphérique atony ndao rangaha tonga de solution pérenne no atao ny anton'izay tenenako an'izay maninona kay raha handany vola ihany maninona tsy tonga dia io pangalana io na vita canal de Suez zareo na manamahany io rangaha manino tsy pangalana no alefa avy amin'ny Fort Dauphin satria raha miteneny zany ifao zany fanetudiena io tsy mahavoa tsy mahavoaka ny rano ilainy ambovombe sy tsy ombe ary beloa zany zavatra zany satria anondrana fambolena sy onomina tsy mahavita azy zany mety ritra io tena ritra mihitsy io fa izany ny solution tena hoe pérenne ary tena sady mandeha ny transport fluvial moa ny filazany zany no mandeha koa ny automobile sy ny karazany roplany zany eneny tokony atao tsy vita zany raha fa raha atsika te hanao inona moa ny manao pont io 400 km entre Afrika Atsimo sy Tuiliara io tsy santo ene zany tena marina zany zavatra zany zany daholo ny zavatra tokony atao nefa ny initsika sanatriny zany aiza daholo le vola-mba azo tsika tsy teny zavatra be da be aminareo fa tsika tsy mahantra izany fa raha tena tsara exploitation io dans 300 ans tsika 300 ans tsy mila fanampinana amin'iza na amin'iza ao ny gazy ny sakara sy ny karazany mbola ao io Tuiliara io mbola be da be zavatra tokony ozo fa izay ny mahatonga hoe ho tapahako le izy satria zao ny antony io raha zany hitanisany zany eto za tsy aty amin'ny tanan-dehibe fa tena any ambany vohitra any mihitsy ny misy zany no ahalalako an'izany zavatra zany tiako antanina kely ihany raha rotona ny mahakasika an'izay miresaka foko isika miresaka Madagasikara manana ny taniny sy ny fadiny sy ny salan'izay reo foko be dehibe eto amintsika efa ilay ataontsika hoe mahaolona le resaka fahafatesana amin'ny anoanana mihitsy ny voakidika raha malagasy nefa androany ty mbola manginy eo ihany inona ny mety ho antony tsy zany mantsy fa izao ny mahatonga an'izay zavatra zay reo olona reo tsy indraindray mahatazona an'izany fomba ara-drazana zay neny mahatonga anay mijoro eto tokony ho alalahana kely io satria zao ny antony raha ny filazana hoe io soanambo any aminareo io moa fa toratoraka fotsiny io no alefa any atsimo any fa mahavita azy ene io fa eritreretinao kely fa namory zahay tao ambovombe ndray mandeha zay resaka sangisangy le izy nefa zary tenany mpiziva mantsy ny antandrosy ny antanosy ka rehefa nyresaka zahay tao maninona moa ifaho io raha alefa ty ambovombe de nisy nitsangana ny sasany hoe izahay tandro tsy misotro ny rano nantanosy azonao zany zavatra zany resaka tena tsy tokony seho ao anatina olona samby olombelona zany zavatra zany ka ianao milaza hoe ohatra ny manao ahoana moa ny ataotsika nefa ny tokony ifampifameno zany am'izao fotoana zao ny fifanampina raha ny fomban-drazana izy samy manana ny azy io satria raha ny mahafaly zany andeha hivady amina imerina ty ohatra de tsy mahazo mihoatra ny rano ny lita ny vehivavy ny mahafaly fa tsy maintsy reo olona reo no manantona azy hitanao zany fomba zany zay mahatonga le izy hoe tsy misy amahatsika nyty zavatra ty raha tsy mifatotra tahaka ny fomban-drazana le izy ary fifanampina araky ny foko
Zay zany a mba tanjona anankiray a tiako avohitra koa eto amin'ity plateau ty fa tamin'ny andro ny ngara valomanana mihitsy a no nanaovana an'io région io ary zahay tam'izay ny tena nanady ady mihitsy hoe alors anga atao 25 le izy fa tsy nisy vola moa mbola angataka amin'ny banque mondiale lao izy de alao aloha hipetraka amin'io ihany zay ny zavatra momba ny pipeline io mbola angambany a mbola kely a tam'izany fotoana zany no fa nanao pipeline natao ny japonais hatram'izao tsika amin'ny teny zao mbola tsisy pipeline mandeha na anankiray fa za miteny aminareo fa na misy ministre ao misy ina hoe anao rano anao nininina tsy izy a mbola rano sirasira ihany no alainao ampiakarina amin'ny pompe zany efa tetika asa tany aloha koa izy io fa tsy hoe voatetika asa fa taloha io fa tsy tam'izao fa tsy misy io a na anaony nareo na rano ny ampotaky zany tsy misy zany fandehananay zany rano zany fa tandremo fa iambovombe tsy ombe ary belohany mbola tsisy rano kosa fa raha nareo makatia bekily makatia aiza moa ty izy benenitra reny misy rano daholo reny tsy ombe iza moa ty betioka misy rano daholo reny ary za milaza aminareo fa any daholo ny magrama ny red granity ny iza i maro daholo zareo ao ary zahay zao au lieu de andeha anao lalana 100 km anao mandeha manapaka any amin'ny betio koa misy zany lalana masia bois zany zany tenako ty mihitsy nangataka financement tam'izany pour 700 millions 30 km 700 millions vitan'izany 30 km zany lasa lalana tena akaiky le izy au lieu de manao 100 km anao nefa eo 4 km izy anao 35 km tonga de beroy tonga de any bekily de tonga de amin'ny fort dauphin anao zany zavatra zany a tokony jerena daholo zany zavatra zany tsy amboambony a anontanio a raha ty afantatra an'iny sud raha manontolo iny nareo satro de satro moa Andriamatoa no iresantsika an'izay fa zany hoe mandeha ihany koa ny fotoanantsika ao anatin'izay makasika ny resaka iverena kely any no hoe maro de maro le fitarainana maro de maro le fijaliana ho iainany malagasy manginy mikobiny anaty foana ilay ataontsika hoe aretina sy ilay fampijaliana fijaliana iainana isan'andro andavanandro inona ny mety ho antony mahatonga an'izay fahanginan'izay ianareo ray aman-dreny tsy toteny ve ianareo sa zay tokoa voataitra araka ny tenin'ny filoha nasional teo hoe misy fepetra maromaro de zay voataitra de zay vo anentany indray sa so de fa mba matory kosa le olo saotra amin'ny fagnontaniana voalohany indrindra ny olon-dehibe zany ny ray aman-dreny ara-draza de malefidraha de fandeferana tiako tenenina ka nany am'izao fotoana zao firy ny fahefana ny fandimby teo mpitondra fanjakana ny fandimby tsy ary nahita ray aman-dreny ara-draza ansangana teto amin'ny plateau nareo na teto niakatra teto arivo na sambany tamin'ity taona 2023 ty décembre 2023 ty vao nahita ray aman-dreny ara-drazana niakatra eto nareo ny antony zany ny ray aman-dreny ara-drazana de tsy atao lelon-jazaka apidina ampiakarina fa tam'izao de tsy zakan'izao fa marary ny gasy tegna marary fery efa tsy aisitranina sony ny anoanana tsy fidina ny vokatra tsy lafo ny fomban-tany ny potehana ny asin'ny razana ny potehana ny asin'ny tany sy ny asin'ny rano ny potehana sira ny fady mbola misy tany fady reto anatin'ny foko maromaro eto Madagasikara anatin'ny zanapoko de mbola samy manana ny asiny sy fadiny ireo razana zay nipirany ray aman-dreny taloha reo zay nilovantsika taranaka ty afara ty noho ny anton'izay zavatra zay mampanginanay ihany sarotra miady amin'andrina de andrina teneniko eto de mpitondra fanjakana satria rehefa iady amin'ny mpitondra fanjakana anao de mitovy niady tamin'ny vazaha français ihany isika satria rehefa niady ny français taloha araky tantarany dadabenay niady inona andesiny basy ny tondrasana ny reo Sénégal niady tamin'ny malagasy inona ny malagasy lefona angamba raha isy de antsy na torabato nohon'izay zavatra zay marary ka am'izao fotoana zao niakatra traka tokotrany satria fampiteny ihany angely ray aman-dreny satria iza moa ny olona toteny any anatin'ny faritra ao anatin'ny zanaka pelezana ao anatin'ny commune na ao anatin'ny misy natao hoe notable
notable de mpanolotsaigny sy ny tangalamena zay antry andeha nyzokizoky ihany ny tangalamena ray aman-dreny fa misy ray aman-dreny mpanolotsaigny agnatin'ny faritra ao anaty commune agnatin'ny fokotany ao ireo natao ray aman-dreny natao hoe notable mpanodiky mpagnomety fa ny tangalamena na ny vavanjaka zay petraka mitanany tehin-drazana zay ny fandimbaza fandovana tany de mitana ny asy ny tany sy ny fadiny tany ary ny fadiny maolona izay zavatra zay ny potehny mpitondra fanjakana hatra amin'ny 10e république anakaty tsisy ny jery an'izany fombandrazana zany ny mpitondra fanjakana tety nizaniza teo fa de ny potehna tanteraka ary rehefa tonga tanteraka am'izao fotoana zao andohalaka tokoa ny ranombary andao hiverina ny todika any Andoharano todika any Andoharano izy ny loharano todiana moa ny razana zagnahary rehefa nagnome tany na fohy ny tany ty ny aigna antsika zanak'olombelona maninona ny razana sy zanadrazana sy ny zafidrazana no potehina voninao zay zavatra zay zany mahatonga anay am'izao am'izao fotoana tsy ary nisy ray aman-dreny ara-drazana niakatra teto iarivo avy agny amin'ny faritra na tsy marary ny gazy marary ny anoanana ny aretina mikiky ny fomba antany ny potehany ny fandrazana ny potehany ny asin-drazana ny potehany zay zavatra zay takina am'izao fotoana zao mba hiveregna an'izay hiverenina amin'ny lony ny tany raha ny zavatra misy am'izao fotoana ka nafangaro ny mpanao politika de araka zany ny condition sika misy tsara ovana mba hitovizany agny amin'ny lafrasy agny ambany indrindragna sy ny aty ambony zay angambany zavatra azoko resana makasika an'izay zavatra zay satria raha mbola hivelariny de lasa hivadika resaka amin'ny poliva zay ray aman-dreny ara-drazana de sy mitokilagna na gauche droite na izy nefa de neutre ihany zay mpanelagnelagna ny ataony ray aman-dreny ara-drazana zay mahatonga any am'izao fotoana nizy fa marary ny gasy marary ny tany gasy marary ny tany-drazana potika ny tany-drazana ny soatoavana malagasy tsisy sony zay zany mahatonga any ray aman-dreny nitsangany eto iarivo am'izao fotoana zao reny vohitry Madagasikara ty fa marary malagasy tompoko mila saboina mila dokotera mila mpitsabo itsabo ny malagasy fa marary tanteraka ny gasy am'izao fotoana zay mahatonga ny niakatra eto ka raha ohatra ka nametraka zay fagnotaninao isoroko nametraka an'izay mba hitodiana agny amin'ny faritra itsika agny amin'ny faritra zay magnodidina ny ty Madagasikara ty agnatin'ireny vohitra eninareo faritany eninareo de miteny zahay eto solo-tegna ihany satria zay misy obolagna napetraka amin'ny agny mpiambomby vola vita mpanododoa izahay fa isy tombony fa na tegna tangalamena ara-drazana aminay tsy miala ny tragnony misy azy ary tsy miala vohitra zay solony tegna eto fa izahay raha ny fomban-drazana de voafaritra io zavatra io fa tegna potika izay zavatra zay de tokony apetraka mitongavy nareo agny amin'ny faritra tsirairay ho tonga eto anotra ny ty tondratrotra zay apetraka anay ara-drazana ty mba hifampidiniana amin'ny mpanao politika amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny mpitondra ray aman-dreny ara-drafitra zay misy araka ny lalam-pandroena zay misy eo mba hisonjovana ny gasy fa marary ny gasy mijaly ny gasy de mba atao zay maromariky resina agnatin'izay zavatra zay ka de miantso ny foko rehetra zay na ny mpitondra fanjakana na solo-tegna na société civile io fa mety fa olo managna zo fa ny ento mampalahelo moa koa de tsy mitovy le manan-saigna sy manam-pagnahy ny antony ny manam-pagnahy zao masapa ny fahorian'ny gasy rehetra zao masapa ny mpiarabelona masapa ny fiarahamonina fa ny mahalala kosa zay manan-saigna de tsy masapa an'izany fa de mpanankareno faty volakovolako ihany ny zavatra fantatra ka apetrako am'izay angamba ny nafeziko am'izay ny teny koa de mankasitraka tompo am'izay zavatra rehetrarehetra napetraka teo sotraniko akasitrana tompoko Andriamato Razafy Mandiny Modeste filoha lefitry ny RFM mamarana antsika anazy tahaka ny mazatra de fantanina ho an'ny Andriamato raha sandratry ny avo ozilazy avy amin'ny faritany Toliara tiako iverenana ny hoe iverina Andoharano manana alerjika manana ataontsika hoe hototeny ray ve zany ianareo satria araky nefa nantaniko teo aloha hoe inona le force exécutoire ny anandray eto ny tiako apetraka hoe tena mipetraka tokoa ve ho am'le hoe ray aman-dreny ianareo amin'izay resaka zay satria tsy voatery amin'ny olo-pirenena fotsiny ihany no iangany zay fa ho amin'reto amin'ny fitondrana ihany koa izay indrindra no ijoroana eto amin'ny hoe teneninao hoe force exécutoire zahay ho ah tsy manana basy tsy manana fitaovam-piadiana fa ny anay amin'ny maharay aman-dreny anay dia ny teny zay avoaka ny vava reny no basinay ary ny fahendrena zay fahitanay teo aloha teo zay aparitaka am'izao fotoana zao araky le nylazay ny raha lahatato zao vao nisy zany ray aman-dreny ara-drazana zany satria manana ny asiny reo fa raha ny teny fotsiny zay tany amina lehanay fakomaly maly moa zany tany amin'ny faritra ny Manakara zay misy ny fanjakana voalohany ny poiran'ny fanjakana teto Madagasikara voalohany zany ara-tantara
nary zareo fotsiny hanome an'le tsodrano dia tena zivozivo a satria inona ny antony efa misy olona ny rana angama ny sa natao iny natao aminay sady misy ny ao ambonay ao no misy ny manatrika anay za eo ampivoany am'izany fotoany zany ary ny ara-drazana reo mpanjaka reo amin'ny sisiny ery eritreretinao am'izany fa manakavaly ireo taranaka zay avy any zay niaraka taminay zay nilazana na ohatran'izao hoe indray mandeha fotsiny ny tenenana an'izay raha inareo ane zay tsy mangataka an'izany fa nononareo zay voalohany nitondra n'le fanjakana malagasy toy koa no tonga eto izay no atongavany reto solotena reto fa manana ny razany koa nereo zay ambony afaka manome tsodrano azy na ny avy any atsimo na avy any avarana na avy ampivoatany fa raha nareo no hanao an'izay teninareo zay satria mamely ny ao orinao mamely ny ao filtration zany tiako tenenina am'izany avy any amin'ny eo zareo vao nilefaka satria izay le tenin-janahary zany satria zareo any atsimo mantsy ny azy ny odela zany ny tena zava-dehibe ny azy izay ny mahatonga any zareo tsy mba mitotaly ny reto akanjo reto ireto kiraro sy ny anina nareo reto fa ny azy rehefa io ny ombon'io bibin'io io ihany ny azy de rehefa maty izy fantatritsika ny fomban'izy reny rehefa maty ny azy de izay mihitsy ka am'izao fotoana zao eritrereto fa ny vava tsy miloka fotsiny ripaka ny omby force exécutive nitady avitsika ripaka ny ombiny tsy misy rano sotroina zao anina an'le izy fa marary ene reo olo reo aoko lazaiko aloha marary ene reo fa mila le vava misy somotra zay zany fitenenako azy misy le zava misy somotra ka raha ny force exécutive nitenenina tsy manana basy reo tsy manana inony reo fa ity zany nitenenana azy zay ny mahatonga hoe mba mino ihany itsika zay mitondra fanjakana ianareo zay solom-bavany bahoaka ianareo rehetrarehetra ity tsy anakavana anizaniza ity fivorina ity zavatra atao lehibe amin'ny 13-14 ty tongava re ijerenareo hoe zao ny tena fandehany hoe misy force tokoa reto olonareo zay ny no amaranako n'le izy koa satria raha mbola iresaka zavatra lehibe eto manjary tsy olany eto ny resakitsika fa dia misaotra nareo nanasa teny atsipy zay any am-pony mahalala ka dia mivonony tongave fa ho tsika mahita anazy Iniaraka sitrana ihany koa ny filoha-lefitry ny ARFM Andriamatoa Razafimandiny Modeste avy any amin'ny faritany Toamasina nitondra an'izay fomba fijery sy ny mahakasika ny fiainam-pirenena izay ihany koa maray aman-dreny azy ireo teo ihany koa ny avy amin'ny faritany Tuiliara Andriamatoa Rasandra Triniavo Ozilazya nitondra an'izay zavatra iainan'ny vahoaka any atsimo an'izay ihany koa tsara ho fantatra daholo reny zavatra rehetra reny etona mandray ny vahiny farany isika Andriamatoa Besarla Rakoto Arnelina avy ato amin'ny aviaka ato avy any amin'ny faritany Majanga ka sitrany ianao tompoko nanaiky ihany koa iresaka sy hitondra ny zavatra nataontsika hoe fahitana ny fiainam-pirenena fa io ihany koa ny fijoroana amin'ny maray aman-dreny zay sotra bitsaka nanome fivolagnana ito voalohany teny miarahaba tsindraky atsika jiaby malagasy zay agnatin'ny fahasahiranana mafy atsika am'izay fotoana izy io ary faharoa maraka an'izany satria mantegna araka présentation nataon'ny mpanao gazety io avy agny amin'igny faritany Mahajanga igny de miarahaba atsika jiaby ao amin'ny faritany Mahajanga zay faritany Mahajanga anisan'ny faritany misy olana indrindra atsika mikoragna am'izay fotoana izy io ka natongavana eto zany hiady mafy ho an'ity Madagasikara ty ary indrindrandrindra koa hiady mafy ho amin'ny fampandrosoagna ny faritany zay misy tsika ao amin'ny Mazenga zay natao resantsika miandalana io ihany makasika an'izay olana lalovany vahoakan'ny Mahajanga izay fa ato amin'ny havanako ato kosa misy an'ny Andriamatoa Ravohitra Marcel avy amin'ny birao nasionalin'ny ARFM na ny anteny merany ray aman-dreny foka eto Madagasikara ara-paina ihany koa tompoko nanaiky ihany koa isorana nanaiky zao fanasan'ny fandarana dinika izao eny miarahaba tanteraka koa ny mpiaino ny mpijery ary ny mpanaraka izao fandarana izao sady misaotra manokana ny MBS nanasa anay ray aman-dreny ara-drazana
hitondra ny fanazavana rehetra mahakasika ny fiaonam-be eritreretin'ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny zanadrazana ho atao ny 17 sy 14 ny volana desambra zao ao amin'ny toeran'ilay votel. Matoa mitsangana matsy ny ray aman-dreny de fa misy zavatra goavana zay eto amin'ny firenena. Zay ngambany aniko afaka azy fa aveo manazavana ny Tsipriana. Tahaka ny tonantsika ny fandaharana teo aloha teo de ny avy any amin'ny faritra moa zany ho henotsika hoe inona ihany koa ny olana any sy manahoana ny fiampianany mponina any araka ny fanatsidika ihany koa de izy mirahalahy ray aman-dreny lehibe reto zany no mamarana ny vahintsika amin'ny ity an'ity ohatny amin'ny faritany Mahajanga nilaza ianao Andriamatoa Besarla Rakoto Arnelina teo fa misy ny olana lehibe lalovana ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Fotoanany ihany koa zay ihany koa no antony nanasana inona no olana tokony ho tsara ho fantatra amina tompona ndraikitra na ny toke malagasy Pray Tanindrazana. Ya misaotra betsika fa tsara le fanontaniana. Ny olana faritany Mahajanga ray manontolo ny resahako eto. Satria faritany Mahajanga zany misy faritra efatra ao. De ny Sofia, Boeny, Betsiboka ary Melaky. Misy district araiky amby 20 anatin'izy io ao. Misy commune eo amin'ny 2625 eo ary misy fokotany eo amin'ny 1800 eo anatin'ny faritany Mahajanga ao. Ireo jiaby reo zany manana problème hitambarana zay ao. Ny problème hitambarana voalohany de resaka hasin-drazana. Hasin-drazana zany hasin-tany zany. Voajibajiba ny hasin-tany ny faritany Mahajanga. Tsy ohatran'io zany faritany Mahajanga zany taloha. Fananana ny hasiny zany faritany zany. Ary mbola hitantsika ao zany proof manambarana zany ny fisian'ny douane sy ny karazany. Fanompohan'ireo ray aman-dreny ara-drazana ny reny. Ao ny mangataka fitahina. Matoa nandeha tsara zany ny fitadiavan'ny ray aman-dreny ara-drazana tsy nisy olana fa zany mbola masina ny tany. Eto ny tiako resahana mikasika an'izay hasin'ny faritany zay de ny faritany rehetrarehetra io samy manana tetiarana. Tetiaran-drazany samy manana ny anazy. Fa ny anay eo amin'ny province Mahajanga saky itovitovizana izy io. Satria ny antony na ny tetiaran-drazana, na ny kolotsaina, na ny sotoavina itovizana izy io na zareo Sakalava zay manana mpanjaka manaja ny fanjakan'ny tetiaran-drazana zay napetraka ny razambe tany aloha. Na ny tsy mihety zay manana sojabeny de manaja tsara ny fomban-tany, ny hasin-tany zay mbola ienana amin'izao fotoana zao. Ka ny resako eto zany voalohany de mikasika ny ara-tsosialy. Tsy milamina ny faritany Mahajanga tompoko. Tsy karaha zegny Mahajanga zany taloha. Mahajanga zany taloha ataonao matory amin'ny pare eo. Pare zany arabe ny dikany. Matonao tsisy mikitika eo. Am bord de la mer anao mandriarifa tsisy olo mikasika anao. Fa am'izay fotoana zay magnano raha magnano zany moa anao fa hitanao azy. Maty anao, afaka ny fofokainao. De faharoa magnaraka an'izany, zay le fandriam-pahalemana zany, tsy milamina ny faritany Mahajanga. Ny foto-drafitrasa, ino tena mampalahelo zay ao. Rehefa miresaka foto-drafitrasa atsika de miresaka orinasa. Raha nisy angamba faritany nanana orinasa be indrindra teto Madagasikara. Talohaloha teo, ireo mandre nandalo teto mahay an'izany tsara, mba faritany Mahajanga anisan'ny bananana, na tsy voalohany izy fa faharoa. Izy zany foto-drafitrasa jiaby zany efa nafoy zany. Efa ohatran'ny tantarangana anao mitantara zany amin'ny zafiafinao aty afara ty. Zany sotema zany, na melom-bahoaka zany sotema zany. Zany fitima zany, ny CFDT, ny hasy sy ny karazany, ny somapes, ny sopebo sy ny karazany. Orinasa nisy ta Mahajanga nafantaran'olo jiaby Mahajanga zany. Zareo am'izay fotoana zay potiky. Tsisy ata raiky miangana. Tsika mikorana am'izay io. Mampalahelo zay zany ka Mahajanga zay. Ary tiako araiky. Io gymnase couvert-ny Mahajanga io. Zay gymnase couvert ntsangana tamin'ny andron'ny 19 tany amin'ny première république tany hoany. Io ny symbole ny Mahajanga ao gymnase io. Nagnino gymnase natao gymnase iny potehiny me gymnase nagnamboarana trano be tsy haiko building be zio. Ary ny tena nampalahelo zay zanaka ny Mahajanga lalagna mihitsy mandeha magnelagnela ny lycée Philibert Tsiranana sy ny gymnase taloha ny fefen'ireo tsisy lalagna atsika mikorana am'izay fotoana zio. Mpianatra anay mijaly voatery mihodigna avy agny mpianatra andeha amin'ny lycée Philibert Tsiranana tapaka ny lalana. Dikan'izany tena nipotehina zany foto-drafitrasanay misy ao amin'ny tanànanay Mahajanga ao atsika mikorana am'izay fotoana. Ny lalana raha tsika nahita tsara tamin'izany première république zany vita daholo ny terrassement ndresako eto. Ny lalana naneran'ity Madagasikara ty. Zay tsy vita goudron kosa mba vita terrassement praticable. Dikany praticable azo aleha. Aiza sisa mbola misy lalana
ny faratany Mazenga zao tsika mikorana zay manaraka ny axe-ny RN6 sy ny axe RN4 zay mba misy nao lalana azy logira fa raha vao miala an'io anao le tantsika hoe route d'intérêt provincial na route d'intérêt rural efa tsisy tsony zany efa ohatran'ny tantara zany ambe koa ohatra miala avy eto Tsirony Mandidy ane ka tonga isakany Maintirano io e fa maninona tsy amboarin'ny fanjakana tsy fantatro ny dahalo ane manjaka tsika mikorana am'zay fotoana zay mampalahelo zay zanaka ny Mazenga zany surtout zanaka ny Melaka io zanaka ny Melaka ne plus ou moins isolé kely izy ranomasina sisa fany mifandray problème manay ao zany ary problème afately de resaka ara-toekarena raha misy ngamba mamokatra ara-toekarena eto mba amin'io faritany Mazenga io hitanao jiaby zany izy to resaka vary ane fotsikafotsika malagasy zany maro voay zany ene ka sopotra faharoa amty Madagasikara ty fambolem-bary zany be alanana zany ene ka sopotra fahatelo am fambolem-bary eto Madagasikara fa maninona vidim-bokatra anay any Mazenga lasa ambany de ambany indrindra ao ne faritany Mazenga mbola hitanao atsana jirofo marina teny namantsika avy any Tamatavy teo iny misy jirofo any ao province Mazenga ane ka mbola tanjoka lavany e ao faritany Mazenga zany ka misy Blakesy zany mampalaza an'io faritra ny Boeny ndraiky faritra tia Betsiboka ty tsika mikorana am'zay fotoana fa potika le vidim-bokatra ohatrany tsy mamboly zay am raviravitanana ny antony voalohany mampiraviravitana zay ero tsy fandriam-pahalemana vo mijotso anao mba ebory efa ndahalo mitsainanao voalohany akory mafahany mamboly am'zany ny miaramila am tany filaminany mety misy fa mety vitsy donc zareo afa tsy afaka misurveille an'le fambolena an'le tantsaha tompoko tsy velona raha tsy mivelona amin'io ino le asa tanana io izy zay zany mampalahelo zay mikasika an'iny asa janoko aleo aloha ny anahy de fandimby zay am'rahalahy miresaka io raha ohatra misy fanontaniana valika any rehefa aveo iverenantsika any makasika an'izay fa tiako hotoizana kely makasika an'ilay hetsika Andriamatoa raha vohitra Marcel ny makasika any hoe manahoana ny mety fizotrany lay fivirina ho amin'ny 17 sy ny 14 ny volana Desambra ho avy io satria isan'ny antony daholo irosona am'izay ny olana samihafa voatanisa teo raha marina moa zany vao tamin'ity herinandro ity zay vao atao hoe tonga moaly zao avy ny tety faritra nanahitra ny faritra samihafa tamin'ity herinandro ity zao zay de tonga hatrany Vohipena Manakara nandalo ny fanadina iny tany Fianaratsoa Moaly Fakomaly Fivorimbe Namenitrano tao Fianaratsoa ary naneo ny fahavononany daholy reo vahoaka tonga tao avy amin'ny faritra samihafa faritra Iorombe iny faritra Moronmany faritra Otomatsiatra iny samby nahitana tao ary anisan'ny nafaly aza manokana tany amin'ny fitetezam-paritany tao Fianaratsoa de fitsanganany reo tanora reo mpianatra avy ao amin'ny université Andrainjato zay matsapa tena fa potika ny firenena marary Madagasikara mitsangana manampy ny ray aman-dreny niara-ny dinika taminay tao ry zareo zava-dehibe zany ny toy ny dinika no antaninao fitetezam-paritany no nolazaiko teo fanomanana sy fanairana an'le vahoaka mba hiatrika ny fotoana io amin'ny akapobeany zany de fa voahetsika ny vahoaka na reo toerana nalehanay na reo toerana zay tsy tratra intsony fa amin'ny alalany any amanjery no nanetsehana azy vonina le vahoaka hiatrika an'io zay rehetra ohatran'ny misalasala hoe omby ve le toerana sa tsy omby satria raha nitao Fianaratsoa fotsiny raha izay nanomana hoe 2 na 3 isaka ny district nitao Fianaratsoa nefa tsy zay le izy fa tena le vahoaka rehetra tonga tao de samy nanana etaeta iantoka volaposy izahay ianto tena tanteraka izahay fa zay tsy maintsy ho avy satria marary le vahoaka marary amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsiny na fiainana andavanandro na no avy indrindrandrindra no avy nireo taranandreo efa mamparary azy sady zao lay zanaka taranaka mbola any aoriana any vao mety hitondra na hitantana ny firenena amin'izao fotoana zao nefa mahatsiaro marary ka eo zany ny tenenako hoe marary Madagasikara mitaraina ny tany mitomany ny manakasina ka tsy maintsy mitsangana ny razana ary miantso ny razambelona zay no azo lazana moa hoe fikambanana anteny merarazana de razana velona reo mijoro izy ankehitriny
andray andraikitra ny amin'ny fitantanana ny fanarenana ity firenena ity. Tsy fanarenana fotsiny nefa fa ho tonga hatrany amin'ny hoe fanorena pirenena. Mila anorina firenena. Inona moa mahatonga amin'ny teny an'izany? Ity Madagasikara ity raha marina de tsy mbola afaka itentsika hoe firenena. Ny antony de tsotra. Tany alohan'ny fanjanahantany tany de fa firenena natsangy siary Madagasikara. Zany hoe firenena tena nanana ny maizy azy ny atao hoe mahatsangy siary. Tonga nefa ny fanjanahantany fantatratsika ny tantara fa mipotehina daholy zay mahakasika ny Madagasikara rehetrarehetra. Nampidirana ny avy sotoavina rehetra avy any velany. Teo zany tsika nanomboka teo lazaina azo lazaina am'izay fa very reny. Firenena kamboty am'izay Madagasikara nanomboka teo. Izany indrindra no natonga antsika ny antso hoe la Frantsa reny malala. Zany hoe le reny malagasy zany tsy haitsika intsony. Very tanteraka ny reny malagasy kamboty reny tsika fa nanjary la Frantsa tary no ndramintsika natao reny. Zany rehetrarehetra zany anisan'ny zavatra mampieritreritra ary malasa fisainana. Fotoanan'izao amerenantsika ny renitsika. Eo zany le ilazana hoe mitady ny very itsika. Amerina ny tsita mba olovainy taranaka mandimby. Zay ny natonga nanentitra mafy an'le teo hoe antenimieran'ny foko sy ray aman-dreny ara-drazana sy ny zana-drazana. Satria matombitsangana ny ray aman-dreny mana-taranaka izy le zaza aoriana tsy maintsy jerevana ihany koa. Zay mahatonga an'le fisiny hoe ara-drazana. Ary io ara-drazana io zana-drazana io miaraka amin'reto ray aman-dreny ara-drazana reto de fa natsangana ny birao nasionaly ny vonjomaika tamin'ny herinandro lasa teo iny. Zay atsona hoe antenimieran'ny tanora ara-drazana eto Madagasikara afoizina amin'ny teny hoe atam. Efa mitsangana izy io fa mbola vonjomaika ihany. Fa miandry ny fotoana 13-14 io zareo satria ho avy eo daholo ny tanora manerana Madagasikara eo vao mieritreritra am'izay hoe inona ny tena birao nasionaly raikitra. Zay zany. Le amin'ny fanontanianao teo moa zany de averiko indray mandeha hoe ny lamina de fa nitety faritra izay efa nazavazavainy amry zareo ihany misy stratégie maro samihafa moa. Stratégie moa zany tsy mba filaza loatra amin'ny anao manjery salan'izao fa rehefa aotsika de mahita ny fandaminana atao rehetrarehetra. Fa ny eritreritray de tsy maintsy ho tafarina ary tsy maintsy ho tafarinay Madagasikara na iza itsivalana na iza isakana. Ny razana no mampiteny mampitsangana anay izao ary tsy misy olona afaka ilaza fa afaka sakana ny razana zay mitsangana zany. Isan'ny olana antony mampitsangana reny olana sosialy toe-karena sy ny maro samihafa reny antony manosika anareo ray aman-dreny ijoro hitady vahaolana ho an'ny Madagasikara. Matetika ny ataontsika hoe na reo avaram-pianarana toko politika samihafa ataontsika hoe manana ny mahaizy azy eto amin'ny firenena mifoha amin'ny torimasony de asa indray na raha tsika malala moa ny asan'ny vola tsy fantatra indray fa de any de mangina indray aloha de rehefa misy zavatra kely salan'izay indray de reto indray fa mipotra de milaza fa sarotona amin'ny Madagasikara. Manahoana ny fahitana reo an'izay zavatra zay satria so de mba lasa hoany fotsiny ndraiky io tsika fa variana hoe reto ny ray aman-dreny fa mijoro kanefa mety voafitaka ihany koa tsy aoriana atsy. Ya, tena marina le fagnontaniana petraka ho ito. Zaraiko roa le izy. Misy mpanao politika andresana teo, misy le vatina sontrantany, ary misy koa zany reto avaram-pianarana, ary misy ny olona avy any ivelany mihitsy ataontsika hoe diaspora sy ny karazany reo. Nakaiza reo olona reo tsika miteny am'izao fotoana zao? Mba mijery ny hoavy n'ity Madagasikara ty ve? Mety tsy mijery ny sasany zay nga mamaliako azy satria ny antony io le fitezana mahatonga an'io. Teto Madagasikara tsy mamolavola olona ho tena ho tian'ny tanindrazana. Izy mo olona tena tia tanindrazana raha eto Madagasikara ndresana de ze olona voavolavola miainga avy any amin'ny ray aman-dreny ara-paharazana. Efa nitany saiko teo le izy. Satria misy hasina mipetraka ao.
le hasina io tsy mipetraka am'le tanora lazaintsika hoe avaram-pianarana am'izao fotoana zao mahagaga tsy azony tsy any an-tsainy mihitsy hoe inona moa ny hasina zany Madagasikara zany ohatrohatran'inona moa zany hoe tetiarana zany antania moa izy manakory mateny tiarany razanao tsy hainy mamaleny iny na dikany tiarany zany tsy hainy nefa manana baka plus 24 zany olona zany antany ho azy inona ndray hoe kolotsaina tsy voavaly iny zany inona ny atao hoe sotiavina tena malagasy tsy voavaly iny problème reny olona reny satria ny antony voataiza tamin'ny fomba araka ny vazaha izy neny malala araka volazan'le namako teo hoe la France reny le nitezaina tamin'ny fomba vazaha tsisy maharatsy azy fa tsy mety fotsiny le zareo tsy mitodika amin'ny fomba nentim-paharazana zay nipoirany tantarany Madagasikara nienga avy tamin'ireo foko reo foko eto Madagasikara io moa ny président mety mahafaratra tsara hoe fa misy foko firy eto Madagasikara am'izao fotoana zao aleko za tsy anonona zay fa maromaro no misy eto fa tokony mienga miverina makany atsika atodika makany aloha le tanora raha molavola olo tena olombanina atsika Madagasikara eto hoe le tanora le ho avy le pepiniera ry mihitsy nitsonjovo mialoha le taniketsa mihitsy nijerevo mialoha fa raha tsy mianga avy amin'ny taniketsa fa molavolantsika tanora malagasy mbola zao ihany zavatra wisy le tanora malagasy netreretina ho avaram-pianarana indray na ny fahavalon'ity Madagasikara ty ireo ny mivarotra tany razana reo raha resako aminao ny ada-tany misy am'izao fotoana zao iza moa ny afaka mivarotra ny tany io ao raha tsy zareo topôsy ny azafady topôsy ny domaine zay olo mahay mikasika an'izany afaka mamadika ny fotsy ho mainty ny mainty avadika ho fotsy borna jerena fotsiny amin'ny satria fa mana fitaovana ary fomba atsika am'izay fotoana zio de jerena fotsiny le kadatra sy ny karazany hoe na de tany efa malagasy efa vitany fomba ndrazany ery aza mbola sasany sokirina hoe amidy amin'ny olo-kato zay ny olana misy amitsika eto hoy zay natao hoe tsara be le fanontaniana ao hoe maninona atsika mbola ohatran'izao foana am'izao fotoana zao satria le fomba nitezanatsika mihitsy tsy amin'ny fomba nentim-paharazana malagasy fa ny fomba nentim-paharazam-bazaha zay nitezana ny ankizy taty aorina de miangavy ianareo tanora indrindrandrindra ianareo avaram-pianarana zay vatondasonotro ny tany mba miverena maha malagasy atsika raha tiantsika ho tafita Madagasikara ty za tsy milaza hoe tsotra kely ny azo atao faranzy aingana indrindra de hoe famerenan-kasina nyty Madagasikara ty loha ny atao voalohany efa misy fomba fanaovana an'izany fa mety tsy voatantarako eto hoe inona ny atao hoe famerenan-kasina nyty Madagasikara ty raha tsy miditra am'izany atsika fa hanome hasina ny avy any ivelany eto amin'ny teny fa mbola loza mikasika moatra ny tiany zavatra mety hitranga ao aorina kely ao ho lafo ny tanindrazantsika hopotika ny ho avin'ny tanora metsiny manko le tanora rehefa aveo ory dada ory nene maninona zay ty ohatran'ny tony ny afaranay satria tsy namolavola zareo amin'le tena mahamalagasy atsika zay nitsanganany reto re mandre ny ara-drazana reto ka zay indrindra mantsy hoe tsy natsapa zany nareo tao alosa manaonany hoe aty amin'ny ataontsika hoe azo lazaina efa somary potika ihany tsy tara ave nareo raha zao vao mitsangana isan'ny tompona andraikitra ihany koa maray aman-dreny am'izay fikolokoloana ny tanora sy ny mpandimby eto amin'ny tany sy ny firenena to Madagasikara zay tsy tara atsika ny tsy mety fotsiny tsy manao tsy tara atsika mbola tena amin'ny fotoana za tsy milaza hoe nitranga ty problème misy eto Madagasikara ty voahanao zahay efa nisy ihany nene zany taloha efa nisy zany saingy ny ray mandreny ara-drazana io koa de ny fanjakana ny fandimby teo nametraka ny ray mandreny ara-drazana ho ankilabao tsy mbola nase masoandro mihitsy zany ray mandreny ara-drazana zany kanefa isan'ny dododona rehefa toka andeha hanao zay indrindra irotsaka ho filopirenena irotsaka ho candidat ny eto Madagasikara aizany alehany voalohany miazakazaka makaria ray mandreny ara-drazana onareo sojabe vilomohely zahay e onareo mpanjaka onareo lonake onareo mpitankazo manga volo aminareo zahay fa hilatsaka tsofy rano amiajoro any zareo vao mahatsapa zany atao hoe ray mandreny ara-drasana kay misy asiny ihany kay amity tany ty izay ny havadika anay am'izay fotoana zay io hoe miverena mihasiny ny aloha hasiny mahamalagasy atsika fa ny ray mandreny ara-drazana tompoko tsy matity ho zay veny avaratra zay tsy mahidy fa omeny tsodrano anareo raha ohatra ka mankasitraka mankatelina am'le fomba nentim-paharazana misy eto Madagasikara hiverinany atsika am'izao fotoana zao averako indray mandeha mbola tsy tara atsika mbola tsy tara atsika fa ny mirotoroto be koa tsy azo atao satria mandamin'ny zavatra ohatra antony mila zavatra tena mipetrapetraka tsara mihitsy fa tsika tsy makatahaka ny any ivelany eny ohatra resako aminao fotsiny hoe ny ino zany constitution américaine neka fa firy taona nipetrahany teo
satria tena natao mihitsy hoe hoan'ny mifanaraka am'le kolotsaina sy ny sotoavina ao amy taniny ny constitution fa tsika eto raha hanao an'izany aleo koa ny ray mandreny ara-drazana mahafantatra hoe inona ny tsy ampiady atsika eto ary problema atsika eto risika lalam-pandorenana foana satria tsy am'le mahamalagasy mihitsy lalam-pandorenana fa hoe lalam-pandorenana tefenda avy any velany nampidirana teto nadapitena amin'ny fomba kolotsaina ny malagasy nefa tsy miady amin'ny kolotsaina malagasy zavatra ohatran'izany ohatra fotsiny zay tsy zay fotsiny zavatra misy eto amintsika Madagasikara eto ohatra anankiray zay tsy mampety antsika eto hoe isika tonga zay fitondrana tonga eo kitihina lalam-pandorenana io efa rovitra de zerina kely ndray aloha mba hifanaraka amin'ny tombotsony zay olona hitondreo fa ny ray mandreny ara-drazana tsy zay ny zavatra jereny fa mitsino zay afaran'ity Madagasikara ty manomboka an'izao ka hatraminy na iza fanjakana tonga eo na iza itsy lavahana na rakoto na rabe fa kosa hoe efa balizena dieny zao izy zay ny antony anaovana tondrozotra io tondrozotra ataonay aony ka atongavana am'izay le zavatra resako aminao zany raha fa mivoaka tondrozotra io eo am'izay vao mety hoe ampiaro ary ty tondrozotra ty fa ty tondrozotra atao hoe tena malagasy zany hoe malgasy o malgasy ady gasy ty gasigasy ty fa tsisy dirany vazaha zay zany izy ataonay io de manasa antsika jiaby magneran'ity Madagasikara ty indrindra atsika avy amin'ny faritany mahajanga io efa nambaroko atsika teo ny fampitehan'le province tsika fa raha mbola atsika koa mbola sagnatria korana mbola bodiaka mbola ino moa fo jikolo araka fitentsika mazenga any io potika foana faritantsika fa tokony atsika zanaka ny faritany mihitsy mitsangana voalohany sarotiny amin'ny faritany misy atsika marina fa Madagasikara ho an'ny malagasy jiaby fa alohan'izay tsendrika aloha tompony hasiny aloha anao anatin'le faritra misy anao anatin'ny distrika misy anao anatin'ny commune misy anao anatin'ny fokotany misy anao anano tompony hasina fa tsy ny olona avy ty ivelany ty andeha namasina ny taninao anao avy aloha manamasina azy voalohany zay ngamba no azoko anazavana mikasika an'iny mandeha de mandeha ny fotoana atsika oraray sasany mahery sady tonga amin'ny famaranana angamitsika Andriamatoa Ravohitra Marcel avy amin'ny Brao National ny antenimeran'ny ray aman-dreny foko eto Madagasikara na ny ARFM zany amarana antso na ny ataontsika hoe ho any amin'ny faritra na ireo antoko olom-pirenena sy ny vovonana maro samihafa ny makasika an'ilay hetsika amin'ny 17 sy ny 14 volana Desambra ho avy zao. Ya. Zava-dehibe ary tena goavana eto amin'ny tantaram-pirenena ny zavatra ho atao. 80 taona mahery kely tsika nahazo fahaleovan-tena, tsy mbola nisy hetsika na fivorim-be nikarakaraina ray aman-dreny ara-drazana zany hatramin'izay. Ity indray manotoraka ty voateraka eto amin'ity firenentsika ty hoe io fa mitsangana ny ray aman-dreny, io fa mamorona ny zanany ray aman-dreny, io fa mampivondrona ny taranany ray aman-dreny. Zavatra goavana zany ary tena manandanja lehibe satria mpitaka azomanga mitatana ny asy-pirenena, ray aman-dreny tsy mitongilana, ray aman-dreny tsy mitanila, fa ray aman-dreny mitongilana kosa ho any amin'ny fahamarinana, ny fahendrena ary ny rariny. Ka eto de manaroatra zany miantso, ny antso efa nataony Andriamatoa President eo, fa fanamafisana ny miantso ny malagasy manana ary tena feno tsy fitiavan-tanindrazana ambafa fa le fitiavan-tanindrazana miainga avy ao am-po, miraikitra ao am-po mba ho tonga amin'ny fotoana io. Ny any amin'ny faritany tsirairay avy moa de manao zay atongavany eto, fa rehefa hitonga eto kosa ianareo anjarana eo amin'ny Brao National no mijery ny fomba rehetra, ny fantaniana teo amin'ny fitaterana, ny ainganareo avy any patonga ty sy ny amin'ny fitaterana iverenanareo any amin'ny tany ny evinareo. Fa kosa azavaina diny eto fa izahay noho ny amaroanareo de tsy de nisy trano hoe natokana inona moa zany hébergement fampetranona zany, fa mba fandamina kosa ianareo avy any amin'ny faritra, aoka zay mba olona manana olona ivantanana eto Antananarivo no alefanareo misolo tena. Fa kosa mandritra ny fitaom-pivoriana, ny sakafo sy ny makasikasika an'izany rehetra de fa niraisinay andraikitra. Zay ngamba amin'ny akapobeany. De mbola manamafy
ho an'ny rehetrarehetra zany. Ho an'ny tanora de efa nilazaiko teo hoe efa mitsangana le atenimeran'ny tanora ara-drazana eto Madagasikara. Ko de manasa anareo satria hitantsika tsara zao a fa reo ray aman-drenireo de fa zokozokony daholo. Asa ataoko hoe any amin'ny 70 taona maherin'ny zany daholo ny akabeazany. Efa atao hoe azo anankiray amorotevana fa miandry fotsiny fotoanany araka zay andaminany Zanahary azy satria Zanahary ny tompony aina moa. Raha izao fotoana mbola maheo atoerana mba mahavelona reo ray aman-drenireo nefany ianareo tanora ny tsy matsapa-tena mba andray fampianarana sy ny fianarana avy amin'izy ireo a de vao maika ho rendrika ity firenentsika ity. Ka de miantso anareo tanora ihany koa. Isaorako manokana ho an'ny tanora fianaratsoa fa tena nampiseho fahavononana ry zareo. Miantso ihany koa nefany ny avy any amin'ny toeran-kafa samihafa fa ianareo reny no everinay fa ho azo dimbiny ala hitantana sy hanorina ny tena firenena mahatsangy sy ary eto amin'ity tanitsika ity. Ka dia miantso ny rehetrarehetra. Ataoko angamba fa tsy de misy madilana ho tenenina ihany koa zay efa voalazan'ny presidente eo fa fanamafisana ihany ny amin'ny antso zay ataoko. Saotra tompoko. Inaraka strahatsika ireny ray aman-dreny ireny mitondra n'izay hevitra sy fiheverana fitadiavana vahaolana ao amin'ity firenena ao amin'ity Madagasikara antsika ity manoloana n'izao toedra raha misy izao eto ny filoha nasionaly miverina amintsika mahakasika an'izay amarana moa zany na mitina ihany koa Andriamatoa Rakotondrasoa Noël filoha nasionaly ny ARFM na ny anteny meran-dray aman-dreny foka eto Madagasikara akasitrahana tompoko nanaiky ny vahiny tatao anatin'ny fandaharana nandritra an'izay ora ray sasany mahery zay. Hoeto mamarana azy ary dia misy zavatra ihany tsaratra fantatry ny malagasy rehetra indrindrandrindra ny arivolahy tsy maty indray andro. Ity teny ity de teny Mombalahy be maso makasika ny firenena. Efa fantatra tany am-boalohany fa tsy maintsy hisy ny mpanambohitra ka zao no nanafara antsika indrindrandrindra fa ny arivolahy tsy maty indray andro. Miomana ianareo mifankatiava fa tsy maintsy ho avy ny mpanambohitra ka reseho ny favalo fa samy lehilahy. Aza hoazy tsika manoloana zay afatry ny Mombalahy be maso zay. Ary mbola nanafatra ihany ny Mombalahy be maso namory ny ny olokendry rehetra nataoko hoe ny olobe tao andrapaka zao no nataony. Nentiny radama voalohany tamin'izany le dama zanany tamin'izany fotoana zany niatrika andreo ray aman-drenireo. Ary zao ny teniny efa fantatra hoy izy ny soritra aretiny ko indro le dama apetrako aminareo. Ny dikan'izay de zao ny fanjakana tsy maintsy misy olokendry eo anilany mandrakariva. Zay no antony ijoroanay amin'izao fotoana zao mametraka hoe banga ny asan'ny fanjakana sy ny tanindrazana satria ny olokendry tsy misy mipetraka eo anivony mpitondra hatramin'izay. Rehefa nisaraka tamin'ireo olobe reo izy de noentiny mangingina le dama ka nafara ny teneniny hoe tandremo izy manao fanjakana haso fa tsy fanambinana amin'ny tany sy ny fanjakana. Ary tandremo manao fitondrana mavo fa alam-bahoaka. Ho an'ny fitondrana rehetra aoriako izany ho izy. Dika zay zany mitohy zany lay hasy mpiandriana mpanjakana. Ho azavaiko kely ny tiany tenenina amin'ilay hoe tandremo ny fanjakana haso. Ny fanjakana haso de tsotra. Mpambotry firenena sy mpihinam-bahoaka. Manakory fipetraka zay manoloana zavatra misy ankehitriny. Tsy zao no tena zany fa ny ray aman-dreny tany aloha no nanafatra ka izay ambarako aminareo zay hoe manahoana io. Ary mbola namepetra ihany koa izy tamin'ny le dama hoe aza manao fitondrana mavo fa alam-bahoaka. Inona ny tiany olazaina an'ilay fitondrana mavo? Miavina sy tsirefesy mandidy. Manahoana ny toerana misy atsika manoloana zany afatry ny ray aman-dreny zany. Ary ny fiafarany de mbola ty ho apetrako aminareo ihany ary averiko eto fa tamin'ny fotoana ny alandra valy mazaka teo amin'ny Orovio de an-dranomaso ary tena fijaliana. Tsy haiko hoe ahoana fomba nandrefesana ny fijaliana fa zao ny teniny
tsy foko rava ozy ity rova ity fa tiako lovany taranaka mapara ary tsy tiako fatsony ny vahoaka ho ripaka satria ny fitaovam-piadiana tsy mitovy ko anankiresy aho mba tsy hahafaty ny malagasy izay no natonga an'iny zavatra iny ary nanozona izy tamin'ny fotoan'io ka ny teny hoe raha mbola tsy miverina amin'ny malagasy ny fiandrianam-pirenena ho an'ny aoriako rehetra de ho zondio ka raha hiakatra aza mahatsanga ary raha hidina aza mahary manakory ny fipetraka ny firenentsika manoloana zay zavatra zay am'izao andro iainantsika ity androany itenenana ity tsy zany ve ny manjohan'ny firenena manoloana zany a de tokony ho averikasina ny tanindrazana sy ny fiandrianam-pirenena any amarana ko azy angamba de zao hoe misaotra anareo ato amin'ny MBS sy nampifandray anay amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny nafahanay namboraka ny fahamarinana ny amin'ny tanindrazana ny lazalaza ny marina sy ny rariny tokony isy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka mino aho fa handray zao resaky zao amin'ny pitoniana sy ara-draniny ary ampahaiandrena zay rehetra nandre ity antso ity ary ny farany indrindra kamba de ny hoe firaritso ho an'ny tanindrazana mba hahitany soa hahitany tsara ny vahoaka malagasy manomboka amin'io 13-14 zay atao eto andrenivohitra io ka ho soandro ho soalina zao asa masina atao fanavotana ny tanindrazana zao mandro soasina ianareo tompoko makasitraka makatelina Madagasikara malagasy mahatsanga mahary akasitrahana indrindra ianareo ny vahiny teto amin'ny fandarana akasitrahana ihany koa ianareo ny eno satria zay ny mamarana ny fandarantsika zany amin'ity anio ity akasitrahana ny teknisianina atao ambadika tao napita ny sary sy ny feo tamintsika tany tokatrano tany inona fa afaka nandray izay azo nray sy nandray itsika rehetra makasika sy manoloana ny fiainam-pirenena no entin'ireo ray aman-dreny avy amin'ny faritra maro teto Madagasikara izay aoka samy andinika sy saintsaina makasika ny fiainam-pirenena isika rehetra satria na tiana na tsy tiana manana andraikitra sy manana zay tokony hoentiny manoloana n'izay fiainam-pirenena izay satria atsika Madagasikara zay no mamarina ny fotoana amin'ny herinan'io toy izao indray miaraka amin'ny mialy raha rombany ianao tompoklasy tompoko vavy mametraka ny mandrapitafa